izay toeponao a volen'Andriamanitra atao aminao. Ny andro rehetra izay men'Andriamanitra dia andro anankiray indray izay ahafahantsika miova, miazakazaka mankany amin'ny fanovan'Andriamanitra. Manasanao manokana hitsangana amin'izao fotoan'izao ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy misotranao manokana ny amin'ny etaeta izay amenao an'Andriamanitra, ahafahanao misotro mihoatra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Vavakintsika ara. Ray amin'ny anaranao Jesosy Kristy misotranao zahay. Ny amin'izao andro vaovao izay omenao anay izao Andriamanitra. Marana tokoa ny teninao fa avaozinao isan'andro ny famondramponao. Zahay ireo dia afaka mijoro vavolombelona an'izany daholo ny tsiraray avy. Fa ianao no matoy izao anay Andriamanitra. Ianao no manangana. Ianao no mamelona ny tsiraray avy. Jesosy eo, misaotra satria fantatray fa fitiavanao no matoy izao anay Andriamanitra. Tsy ny fahaiza-manao anay Andriamanitra fa ianao irery ihany. Tsy ny fahatakaranay na ny fahendrena amin'ny maha-olombelonay fa ianao mihitsy Jesosy. Ianao mihitsy Andriamanitra ray no mbola nanome tombon'andro anay tsiraray avy. Amin'izao marain'izao dia efa misaotra anao sahady zahay. Na mbola mety tsy hitanay ny tontolo andro rehetra dia efa misaotra anao sahady zahay. Satria ianao dia fantatray. Tsy maninona na tsy fantatray ary ny zavatra rehetra mandritry ny andro, fa rehefa fantatray tsara ianao Andriamanitra dia ampy ho fiarovanao anay tsiraray avy izany. Eo ambany ilatrao Andriamanitra ny tsara indrindra, eo ny toerana mety aminay indrindra, eo ny toeram-pialofanao anay, eo ny toeram-piarovanao anay. Eo izay Jesosy afaka mandray ilay aina avy any aminao, ahafahan'ny fonay miova tsikelikely, manambara sady maneho anao. Ianao no afaka miandry anay, ianao no mahay mitondra anay, ianao no mahay mitantana anay Andriamanitra. Tario izay Jesosy, dia amboary izay Andriamanitra. Na ny fisainanay na ny fijerinay indrindra fa ny toe-ponay Andriamanitra. Tianay ho voavolavola eo amin'ny fanatrehanao ny fonay Andriamanitra. Satria rehefa ianao mamolavola ny fonay dia tonga amin'ilay endrika tianao hatongavana izay Andriamanitra. Jesosy eo, amboary izay Andriamanitra. Amboary indray izay Andriamanitra androany. Amin'ny anaranao Jesosy misaotra satria mbola anisany asainao izay iray latabatra aminao amin'ity fotoana anio ity. Jesosy fitiavana daholo izany. Ianao membonahitra, ianao no ankalazaina, ianao no terain'Andriamanitra. Misaotra raha eo, tena misaotra. Misaotra ny amin'ny zavatra misy rehetra eo amin'ny fiainanay. Misaotra koa ny amin'ny zavatra tsy misy eo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny zavatra lalovanay rehetra. Misaotra ny amin'ny fomba fanangananao amin'ny fiainanay. Fa mety be mihitsy ny fitondranao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Tena mety loatra ny fitondranao amin'ny fiainanay. Mety indrindra ny fitondranao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Ankasitrahanay ny fitondranao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay. Amen. Amen. Tatsika maka ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:20 Salamo 7:20 ny 9 Salamo 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandry ahy amin'ny ay maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy. Mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky loha saliko ny fahafatesana zao, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra. Mamelatra latabatra eo amin'ny laoko eo mason'ny fahavaloko ianao. Manositra dilo ny lohako ianao. Ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famondram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia toetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Mandrakizay Jesosy, ho eo aminao zahay. Ny toerana mety indrindra aminay Andriamanitra dia amin'ny toerana izay misy ianao. Tsy any amin'ny toerana feno confort nefa tsisy ianao Jesosy, fa azonay takatray fa na ny tranon'omby ary dia afaka novanginy ny olo manan-kaja rehefa eo ianao.
satria ianao no miamboninahitra. Natahaka ny ahoan'Andriamanitra ny fiainanay, na ny toe-piainanay, na ny zavatra iainanay. Jesosy eo, tsy mampaninona ny misy tsy ny tsy misy, fa rehefa eo ianao Andriamanitra dia enika ny voninahitra ao ny tany sy ny lanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Alléluia, alléluia. Sambatra tokoa tsika manana an Jesosy. Le mpiandry tsara tsika. Amen. Alléluia. Matsiaro ve ianao hoe tena manana mpiay ianao isan'andro? Matsiaro ve ianao hoe tena entiny eo amoron'ny rano fialan-tsasatra tokoa ianao? Ninona zavatra mety hoe lalovanao eo amin'ny fiainana? Ninona totsika amin'ny vahiny hoe difficulté de la vie sy ny zavatra enjehana matsiaro ve tsika rehefa mialaka eo aminy hoe tena feno fiadanana? Amen. Alléluia. Ataovy amin'ny fonao foana izany salamo izany a. Ianaro tsy anjery raha mety a, dia teneny foana ao anatin'ireny ranomasina misamboaravara, rivotra mifofofo ny fiainana, tonono ny tenin'Andriamanitra, dia iaino ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mijoro ny tenin'Andriamanitra tsika dia Andriamanitra miasa ao anatin'ny teniny ary velona ao anatin'ny teniny izy. Alléluia, alléluia. Ny tenintsika ry havana dia voafetra tokoa ilazantsika ny fahatsaraan'Andriamanitra. Tsy ampy ny tenintsika amaritantsika ny alehiben'ny fitiavany antsika, fa nefa ny fotsika dia afaka manambara an'izany fitiavana izany. Ny fihetsikitsika dia afaka manambara an'izany fitiavana izany. Ny fisainantsika dia afaka manambara an'izany fitiavana izany. Eny, ny fihevitritsika manontolo dia afaka manambara ny fitiavantsika an Jesosy. Tsy eo amolotra fotsiny hoe tiako ianao, fa tena hoe ny amin'ny fiainantsika iray manontolo dia afaka hamaky ny olona hoe tena manana an Jesosy. Tena Jesosy tokoa mivelona ao anatiny. Ary izany andrasan'i Jesosy amintsika amin'izao andro farany izao a, tsy fanompoana ivelany, fa fitiavana lalina an Jesosy izay miseho amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika, amin'ny alalan'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, amin'ny fanompontsika azy amin'ny fitiavana manontolo sy amin'ny fahatokiana tanteraka. Alléluia. Ao anatin'ny tirity dia ndao hiombona isika ilaza hoe Jesosy eo amin'izao maraina izao dia tsy hangataka nahita rainy izahay, tsy tonga eto izay Jesosy hanery anao amin'izay matery anay, fa tonga eto izay Jesosy hanambara ny fitiavana ianao. Alléluia. Misaotra Jesosy eo. Voici encore, Seigneur, pour être près de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Inti chaya to puitwe chai wanilana Janjamia suvuntianau anatita ucha animaraina nefau si angata caminhau ti
tsy fahitanao tokoa ny atilany ny voky tsy koiana hifitiavanao tsy mioty inty ao ilaza fa Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime Seigneur, ton amour. Je suis venue te dire que je t'aimais. Alléluia. Ratinao Jesosy te dao itiaka ny fitiavantsika Jesosy. Tinainao Jesosy. Tinainao Jesosy eo mihoatra ny tenanay azy. Tinainao Jesosy eo mihoatra ny zavatra rehetra tompo. Satria ny fitiavanao anay koa Jesosy dia tsy manam-paharoa. Tsy nisy Jesosy eo nanolotra ny ainy ho faty teo amin'ny toeranay afa-tsy ianao rery ihany Jesosy. Ianao nefa zanak'Andriamanitra, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay nidina avy any an-danitra an-tsitrapo aka ny toerana ianao. Misaotra Jesosy eo, misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra Jesosy aho. Misaotra Jesosy ho manana anjara ao aminao izay ankehitriny, manana anjara fiainana mandrakizay ao aminao izay. Amin'ity maraina ity izay Jesosy dia mangetahita fatratra anao tokoa ny fonay. Mangetahita kasika avy aminao indray izay efa namasinao. Mangetahita fahafenona avy aminao indray izay efa namasinao. Mangetahita Tompo ny ombona tanteraka aminao izay. Ataovy izay tsy hainay atao Tompo. Ataovy izay tsy hainay atao ao amin'ny fiainanay, ao am-ponay, amin'ny ataonay raiso ny toeranao, raiso ny toeranao Tompo ao anatin'ny fonay. Ny toerana mampanjaka sy Tompo anao eo amin'ny fiainanay Tompo. Kasio indray izay amin'ity maraina ity Tompo. Fa mila anao loatra izay. Halleluja.
Fantatro ny foko tena milanao mila nikasikauka ity ny tenako fa mamiko niena ny fitiavanao ovenao tanterakao alala miotranao ao tompo sokafako anao ny foko esorikuro taotro aokikasika izay ianao
Sy ny hafanany fanatrehanao tompo. Iza moa tahaka anao Jesosy. Iza moa toa anao. Ilay maty anay, nisolo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ilay mpanjaka ny voninahitra, ilay mendrika indrindra, ilay manjaka mandrakizay eo amin'ny seza fiandriananao. Ny fanjakanao dia ahorona mandrakizay tompo. Asandatra ny anaranao. Amasinina ny anaranao tompo. Eo amin'ny fiainana. Mendrika indrindra ianao tompo. Mendrika mandrakizay ianao tompo. Haleluia. Isandratra anao. Masinasi rewanzel mianku kamina manati chanisa chubuni nai chanulo nizanaku sekereche maslas rewanzel Masinasi rewanzel mianku kamina manati chanisa chubuni nai chanulo nizana kuch mejikai now Chanisa, chubuni nai chanisa.
trano fiposany maraina ka mantra pilentiny masoandro ho deraina neny anaranao tompo ho ankalazaina neny anaranao tompo fa ianao ilay avo indrindra ambony za rehetra izy eo ianao tompo tsy misy takanao halleluia na maraina na arivo no hitsafako anao na maraina na arivo no hitsafako anao na maraina na arivo no hitsafako anao Alléluia, za tiaka azazany nantiaka ao, toy izao tiaka ao, toy izao tiaka ao an'ilay Andriamanitra mendrika andera sy ny atsara ny voninahitra, asandrato ny tananao, asandrato ny tananao dia isôry izy ny amin'ny fahafahanao indray mbola tonga eto androany, mbola mitondra ny momba anao rehetra, mbola maneho ny etaetanao ihany koa, iakohaka eo anatrehany, hitondra ny aminao rehetra ihany koa anaiky, ny sainao, ny masinao, ny sofinao, momba anao rehetra, ny fonao, ny tenanao, ny ainao, momba anao rehetra dia nomen'Andriamanitra zany fahafahany zany eto amin'ity toerana ity. Mbola fahatsika indray manokatra ny momba antsika rehetra, anapahany feno, anjakany, satria izy ilay masina, izy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ilay tompon'ny tompo, izy ilay masina mandidy, ilay tompon'ny hery sy ny voninahitra. Ok, izy no anapaka sy ameno ny tsirairay avy androany. Ary nomeny zany fahafahany zany, noho ny fahavelomana, noho ny famindrapony, noho ny fitiavany, noho ny plany mbola tafatoetra ho antsika tsirairay avy, ary noho ny plany efa tafapetraka ho antsika tsirairay avy. Satria namono ny aina izy, mba ho famonjena antsika. Misaotra raha eo, makasitraka satria efa voninao aminao tokoa ny famonjena. Natolotrao ny ainao, ary noentinao ny fahotanay sy ny fahalotonay rehetra, mba hahafahanay indray miverina sy manatona anao amin'ny fahasaina noho ny amin'ny fahasoavanao eto amin'ny seza fiandriananao. Anao ny dera, anao ny atsa, anao ny voninahitra mandrakizay hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Tiaka mampetsika ao Jesosy aho. Mazaho toerana kely vetivety alohan'ny andraisantsika indray ny tenin'Andriamanitra sy diratsika
amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny firaisana amin'ny mofo nofony sy ny rany. Alleloia. Ony amin'ny Lioka toko fa 7:5-20. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo an'izao tontolo izao aza kanefa very ny ainy na maty antoka izany izy. Inona ny soa azon'ny olona? Mbola misy soa mihoatra lavitra noho ny amin'izay mety afaka sitrahantsika eto amin'ity tany ity. Ny afahantsika mahazo antoka amin'izao fiainana izao, amin'izao vanim-potoana farany izao, dia tsy ny fifikirantsika amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy ny amin'izay heverantsika hoe mety mila zavatra ara-materialy na mila zavatra ho feno amin'izay fiainana ilaitsika. Tsy izay ozy Andriamanitra no antoka afahantsika miaina sy mijoro amin'ity fiainana ity, satria tsy mahasoa raha ny zavatry ny tany no hiazakazahana, fa aoka hevitra ny zavatra avy any ambony. Ny afahantsika mahazo antoka amin'izao fiainana amin'ny vanim-potoana alohan'ny fiverenan'ny tompo izao, dia fanomezantsika ny fifatoantsika bebe koa hatrany isaky ny mahatsapotsika fa mbola afaka mifoka rivotra, mbola afaka mijery, sy afaka miteny, sy afaka mandre, dia ny fanomezantsika isan'andro ny fifatoantsika amin'izay zavatra sarobidy sy amin'izay manan-danja indrindra, dia ny mahakasika ny fiainam-panahinao sy ny fanahinao. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa ny lanitra sy ny tany dia ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina mandrakizay. Tsy mba ho levina, ho tafatoetra sy ho velona. Ny fiainana, ilay teny, ilay Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy, lalana sy fiainana ary fahamarinana. Ary ny antoka anankiray ihany koa dia ny fifatoantsika, fa misy ny mandrakizay, fa fandalovana ihany ny eto, mifantoka any amin'ny mandrakizay. Ao amin'ny Isaia toko 1:15, andrandrao amin'ny lanitra ny masonareo ary jereo ny tany ambany, fa ny lanitra ho levina tahaka ny setroka, ary ny tany ho tahaka ny lamba mangarahara, ary ny poninao dia ho fahatampoka, fa ny famonjena kosa haritra mandrakizay, ary ny fahamarinako tsy mba ho rava. Ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinana dia Jesosy Kristy Tompo, izay afaka noraisitsika sy ho antsika mba hatanteraka an'izay fahamarinana izay, mba ho resy lahatra sy ho feno ny fahamarinana ato anatsika, mba hijoro sy hanome lanja an'izay zava-panahy izay noho ny amin'ny zavatry ny nofo, izay mibanjina sy mifantoka amin'Andriamanitra raha izay, sy mametraka ny mandrakizay ho tanjona sy hifantohana, dia izay no afahantsika mijoro sy miaina ao anatin'izao fiainana mandalo izao. Ary ambara fa misy fahoriana, fa tsaroa fa Andriamanitra no nandesy ireny, ary mbola miverinao amin'ny Jesosy foana, miverinao amin'Andriamanitra foana, fa tsy mijery zavatra hafa. Sainy ny zavatra avy any ambony, fa ny zavatra, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ataontsika hitsangana dia angataka amin'Andriamanitra indray hitombo etaeta hatrany amin'ny fahafantarana azy ao anatin'ny teniny, hitombo fitiavana amin'ny fijoroana sy amin'ny fiainana, mba ho marika sy ho vavolombelon'i Jesosy Kristy Tompo tokoa amin'izay fijoroana sy amin'ny fiainan'izay, satria izay miantoka ny fahafantarana Jesosy atsika, fahafantarana Andriamanitra atsika, ary miantoka ny mandrakizay atsika. Tsisy lalana hafa akoatra ny mankeo amin'i Jesosy. Iaho manaboka tamin'ny fotoan'androny, dia nasaina nyroboka tao amin'ny Jordana impito. Mety endrika Jesosy izay mitondra ny fahalotoana sy ny otantsika rehetra, fa tsika miditra ao amin'i Jesosy sy mandray an'i Jesosy, dia iamana tonga ohatran'ny zazakely, tonga tahaka ny nofin-jazakely, nateraka indray, dia tahaka izay ihany koa tsika. Amin'ny fotoana anankiray izay andraisantsika an'i Jesosy, afaka no tonga nateraka indray, afaka no tonga tahaka ny nofin-jazakely, hitombo, handroso,
iaina ijoro miaraka amin'i Jesosy ary eo amin'i Jesosy. Ary efa nentina zany ary efa natolony ny ainy. Mety efa manana an' Jesosy ianao. Fotoana rehetra mbola iainantsika dia afahantsika hatrany mandroso manolotra ny tenantsika. Mazotoa manolotra ny tenanareo, hoy ny tenan'Andriamanitra. Dia manolotra ny tenantsika isan'andro isan'andro. Mandroso hatrany isan'andro isan'andro. Mampitombo an'izay hetaheta izay. Mampitombo an'izay anohanana, hitombo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay, amin'ny fatahorana an'Andriamanitra izay, ao anatin'ny fifantohana fa tsy eto amin'ity tany ity no fahataperana fa misy ilay mandrak'izay miandry antsika. Amen. Andao tsika hisangana dia andrandrao ampitombo ao anatinao ny anga ataony fanahy masina androany mba hisokatra, mba hitombo amin'izany hetaheta izany, mba mampifanolora-tena hafa kely indray ny atrehanao ny tontolo andro ary ny atrehanao ny fanatrehan'Andriamanitra androany, hatsapahanao bebe kokoa hatrany, hanananao fiombonana matomatotra kokoa hatrany. Tsy hoe tsy matotra le teo aloha fa tsara mankany amin'ny tsara, mimatotra mandrakariva, manana ny manino zany mametraka ny asarobidiny mandrak'izay anao eo amin'ny fiainanao, mba tsy ametraka ny fifantohanao amin'ny zavatra ny tany sy izay misy eto amin'ity tany ity fa ho amin'ny mandrak'izay. Asandraton'ny vavakao mangetaheta mihoatra, nona mihoatra, tia lalan'Andriamanitra mihoatra, mafahako mandroso, mafahako mijoro ao anatin'izany fiainako izany. Anjaka sy ho sarobidy kokoa ny fiainam-panahy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ndretsyndray izay androany manokatra ny ato anatinay rehetra. Sarobidy ho anao kokoa ny fiheveranay ny zavatra avy any ambony dia ny zavatra mety tsy hitan'ny masonay nefa mihoatra lavitra noho ny hitan'ny masonay. Inona tokoa ny soa azon'ny olona raha azony ary zao rehetra izao nefa veriny ahy. Tianao izay hevitra sy hifantoka tokoa fa ny ampito sy ny mandrak'izay no sarobidy sy lehibe indrindra ary tsy amin'ny herinay tompo fa amin'ny alalanao Jesosy Kristy tompo. Ampio izay fanahy masina mba hitombo hetaheta hatrany, mba hatanteraka ny fiombonanay, mba halalanay anao ary indrindra ihany koa mba hijoronay sy hiainanay ny sitraponao, satria izany tokoa ny teninao izay tianao dia ny manao ny sitraponao ary ny anina tsara ihany koa dia mahatanteraka sy manao ny sitraponao. Makasitraka indrindra tompo, misaotra ny amin'ny fotoana androany mbola ahafahana ihany miray aminao amin'ny hitany maso, amin'ny azo tsapain'ny vava sy ny vatanay rehetra androany mba hirosoanay sy hijoronay ao anatin'izay itsy ny efa nomaninao mantsiraray avy androany. Misaotra indrindra tompo, misaotra fanahy masina, misaotra raha eo anao ny dera sy ny azara voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mampitsika ho an'i Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta indray nahatratra ity fotoana androany ity ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Teny akaikinao faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe ataontsika hivavaka ao foana tananao dia asio fisaorana ataon'izao famaranana ny herinandro zao. Mety maro ny zavatra tsy takatry ny saina ny lalovana tamin'iny herinandro iny. Isaory an'Andriamanitra fa zany nampianarina antsika. Ny Tesalona voalohany toko 5 hoe mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Asandrato ny fisaorana. Ankasitrao Andriamanitra fa nahavita herinandro anankiray indray ianao. Na ny fanesy ny nafinaritra, na mety nisy ihany no tsy mahafinaritra teo imasonao dia isaory azy. Fa izy nampanantena fa raha manaiky ny fonao dia ataon'Andriamanitra miara-miasa mahasondry ny rehetreny rehefa tonga eo amin'ilay position ny tia azy ianao. Misaotranao izay iray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay nitranga rehetra tamin'iny herinandro iny ary izay tsy nitranga ihany koa ka mety nirianay na nangatanay na mety nataonay dia ankasitrahanay ianao. Mianatra izay manampaharetana, mianatra izay manaiky ny fitondranao, mianatra izay manaiky ny fitarianao. Mankasitraka sy misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny amin'ny toe-pahasalamany tsiraray avy, ny amin'ny fiainam-panahy, ny amin'ny fiaina-tokantrano, ny amin'ny fiainana resaka asa ny fandraharana
ny asa fameloma mba dia manjanaka amin'ny fianarany ankizy zay tsy voatononay eto ihany koa tompo dia isaorana ianao satria fantatra fa ianao n'Andriamanitra ny fanahinay, ianao n'Andriamanitra ny ainay, ary ianao n'Andriamanitra ny nofo rehetra. Anambary izay tahaka ny voalazan'ny Salama 7:1 hoe misaorana Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Momba anay iray manontolo hatrany tabidokatra ny Paladia dia hankasitraka hisaotra ary hanome voninahitra anao. Indraminay ny voalazan'ny mpanao salama fa ny eo anilanao, ny toetra eo amin'ny fanatrehanao, izany tompo no mahafaly anay, mampahazo aina anay sy mampitsahatra anay. Indrindra tompo ny ahafahanay fankahita aminao, mifankazatra aminao mba hiadana anay, ahitana soa, ahafahanay mahita anao, miombona aminao. Raisy tompo ny voninahitra amin'ity maraina ity, raisy ny voninahitra amin'izay rehetra ataonay, amin'izay rehetra vita teo amin'ny fiainanay, raisy ny voninahitra fara-tsy teo ianao tompo, tsisy mangirana ny fiainanay, sotra fa ianao no mitahiry anay amin'ny anaran'i Jesosy. Anambary izay tompo fa mamy ny fonay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sandrato ny tananao, tenenao amin'i Jesosy ny fahamamiany ao anatinao, mahafantatra sy mahatakatra fa ny tsara indrindra dia ny fanatrehany. Amen. Maminy foko ry Jesosy, ny famonjena zay vitanao, ny adisoko navelanao, tena fakao mandrakizay. Jesosy malalo, pamonziso, introni aku, Jasuana, Saragana,
ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a. Ainao an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Taovy mahazo aina indray izay rehetra mandray ny teny androany ary misitraka fahasalamana. Araka ny voalazanao Jesosy dia ny teny izay nomeko anareo dia fanahy sy fiainana. Aoka ny rehetra tonga tao fanatrehanao androany andray fiainana avy amin'ny teny. Hoy ianao Jesosy hoe raha fantatrareo marina, teny marina na afaka anareo tsy ho andevo. Ataovy mahatsapa ny asaribidin'ny fahamarinana tsy natao ho tadiavina fa natao ho raisina sy ho tafina ny tsiraray avy. Fa manafaka ianao rehefa misokatra amin'izany fahamarinana izany izahay. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ataontsika ilay andino farany hoe aoka ny foko sy ny fonao hiara-tempo tena iray. Aoka ny saiko sy ny sainao dia safidy mandrakizay. Eno tsara vetivety ane. Eno tsara ane. Eno tsara vetivety. Communion. Aoka ny foko sy ny fonao hitempo ho tena iray. Izany hoe rehefa misy zavatra mitranga ka mitempo ny fon'Andriamanitra dia tokony miara mitempo amin'iny koa ny fonao. Ohatra misy olona very eo dia fantatrao ve ny fitempo ny fon'Andriamanitra ho an'ny olona very iny? Dobodoboka be mihitsy. Ohatra ny ianao le nidobodoboka be tamin'le anandray mandeha le tamin'le ianao mbola tsy nanambady le mbola nitazatazana amin'ny madama iny. Dobodoboka raha vao miditra izy mihoatra lavitra noho izany ny fidobodoboa amin'ny fon'ny tompo. Rehefa misy olona very sy mpanota eo ho vonjena dia ny atonga an'izay ho tsapanao dia mba hitempo mitovy amin'ny fitempon'Andriamanitra ny fonao. Avao fontananao. Ataontsika hanambara. Aoka ny foko sy ny fonao tompo hiara-mitompo tena iray. Halleluja. Izany mihitsy Jesosy a. Halleluja! Mahazaho toerana vetivety ary a. Ary mahazaho aina eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa hiteny aminao indray a ny tompon'ny voninahitra sy ny velona mandrakizay. Matio toko faefatra ny andininy fa 7. Matio toko faefatra ny andininy fa 7. Marenireny eto ambony tany ny olona raha tsy mahafantatra an'izay ilà n'Andriamanitra azy. Tonga miaina ao anatina fitsaharana ny olona izay mahafantatra ny ilà n'Andriamanitra azy. Satria Andriamanitra ny mpamorona an'izao rehetra izao
ary Andriamanitra namorona anao, manana programa izy ny amin'ny fisinao. Ary ny rehetra mahakasika amin'ny fiainanao dia hisy ifandraisany amin'ny fahafantaranao hoe inona no ilan'Andriamanitra anao. Sakafantsika Matio 4:9-10 ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha anaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo. Mpanarato izy ireo fa Andriamanitra nanana planina sy programa amin'ny mpanaratolona any zareo. Tsy diso ny ray aman-dreniny nampianatra azy ny asa fanaratovana, satria Andriamanitra mihitsy nanao an'izay programa izay anomana an'ireo mpanarato ireo ho tonga eo amin'ilay programa an'Andriamanitra anarato olona. Dia hozy Jesosy ny atateraka an'izay dia andeha anaraka. Fa rehefa manaraka ianareo dia za no anao anareo ho mpanarato olona. Teneno akaikinao, misy zavatra izay ilan'Andriamanitra anao e. Tsy ho fantatrao ilay izy hoe raha tsy manaraka an' Jesosy ianao hoe. Andreo manokana antsika dia hijery lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe manaraka sy manahaka an' Jesosy. Manaraka sy manahaka an' Jesosy. Tsy hoe manaraka fotsiny tsika, fa mitaratra, mijery, mianatra. Manahaka. Tsy izay manaraka an' Jesosy no tonga any amin'izay andehanana, fa izay manahaka an' Jesosy no fantany fa nanaraka azy. Isaky miteny zany ianao hoe za mpanaradia an' Jesosy, dia tokony misy toyany hoe za mpanahaka an' Jesosy. Tsy feno ny etaetanao anaraka an' Jesosy anao izay nataony, fa mila miampita hatrany amin'ny fianaranao ny toetra, ny ainany sy nasehony. Manaraka sy manahaka an' Jesosy. Matio 4:7-20. Naran' Jesosy, entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanasa tsy miavinam-po dia hita fitsarana ao amin'ny fanahinareo ianareo. Sekoly anankiray no napetraka Jesosy, tsy sekoly ny fahagagana, satria ny fahagagana dia manaraka an'izay mino. Fa ny sekoly napetraka Jesosy dia sekoly ny toetra anaty. Mianara ozy izy amiko, ary le zavatra saiko ianaranao amiko dia toetra. Fa za malemy fanahy sady tsy miavina am-po, na inky hoe manetry tena am-po. Nametraka fianaran' Jesosy hoe menara amiko. Aty amin'ny Efesana 5:2 azavain'ny fanamasina bebe kokoa, lalindalina kokoa ny ahafahanao mianatra, satria ianao manaraka. Rehefa manaraka ianao zany dia mila mianatra. Fa tsy hoe manaraka dia manana ny fanaonao ianao nefa ianao miteny fa manaraka. Tsy mitombony zany. Hoe manaraka an' Jesosy ianao nefa tsy mianatra an'izay nataon' Jesosy ary tsy mianatra an'izay naseho an' Jesosy. Dia nomeny fanamasina, azadiro fa aty amin'ny epistily ny fanamasina mamoaka révélation avy ao anatin'ny apôstôly. Ny epistily fanamasina mamoaka révélation avy ao amin'ny apôstôly. Ny filazantsara Jesosy ny teny mivantana tamin'ny apôstôly. Fa ozy Jesosy rehefa ny teny mivantana, misy zavatra mbola tsy zakanareo, fa ho avy ny fotoana ho zakanareo rehefa omeko ho fanamasina. Misy continuité ny fanazavan'Andriamanitra anaty Baiboly. Ny testamenta taloha mampiomana anao, manondro an' Jesosy. Zay mahatonga an'ireo lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra voaositra ao amin'ny testamenta taloha dia nasain'Andriamanitra nijoro mba ho taratry ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny Israely.
fa tsy reny le tanteraka fa sombotsombony reny satria ampahany tamin'izay nilain'Andriamanitra no hitan'Andriamanitra tao amin'ireny mpanompony reny fa tsy ny rehetra ny tadiavin'Andriamanitra. Olona anankiray nahafeno ny fepetrana hitan'Andriamanitra ny fahafenoan'izay nilainy, Kristy Jesosy no anarany. Zay no mahatonga antsika mandray lesona amin'izay mety ho nitranga tany aloha, fa ny tena modely raisina amin'izay andavanandrom-piainantsika hiandry ny fiavian' Jesosy dia ny fametrahantsika n'ilay Jesosy andrasantsika ho modely. Ozy izy ho fanamasina ao amin'ny Efesana 5:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Eto fanamasina manome ohatrany hoe astuce. Ianareo dikany hoe astuce, ohatrany hoe zavatra fika ozy izy dadi. Saotra tompoko, efa fiteny tamin'ny andronareo ka zany. Halleluja. Fika. Avy amin'ny teny grika hoe fikos. Zavatra ohatrany hoe atory le izy mba hanamorana ny fandraisana an'le izy. Dia ozy izy ny fanamasina. Alaivo tahaka fotsiny. Ny atao hoe mianatra zany dia makatahaka. Rehefa manao examen ianao, tsy mianatra. Todika any amin'ny ankizy eto sao dia mandray lesona hafa ny ankizy manatrika eto hoe paster Jao mihitsy ny teny hoe rehefa mianatra dia makatahaka. Rehefa manao examen ianao tsy mianatra. Dikan'izay rehefa manao examen ianao tsy makatahaka. Mila zavaina zany reto. Manjary manao fotoana ho an'ny tanorana antsika dia anaty taratasy kely iny nivoaka. Averiko Dolo tsika hiteka mafy an'Andriamanitra fa nafinaritra be fotoana tamin'ny lakamisy aloha e. Halleluja! You need Osa misy teny tongava amin'ny édition 2. Halleluja! Atoro ny fanamasina. Tsy sarotra mianatra momba an'i Jesosy. Ahoana? Mila mitokana ny tendrombohitra ve? Mila mifady sakafo ve? Tompo. Toy izy fanamasina. Aleo tahaka izay hitanao fa nasehony sy nataony. Ozy izy eto. Koa amin'izany dia aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Misy version teny frantsay fa azafady mety afaka jerevantsika. Version teny frantsay. Au nom de Jésus, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Imiter amin'ny teny frantsay. Zany hoe tsy miasa saina ianao fa izay hitanao dia averinao. Tena akaikinao tsy mampiasa saina le izy hoe. Tsy ianao mamorona zava-baovao hoe fa izay hitanao dia averinao hoe. Teneno izy izay hitanao hoe dia averinao. Ray mandeha nisy papa anankiray père de famille. Dia rehefa maraina sabotsy ohatr'izao fa mbola tsy nafantatra zareo hoe misy ny sekolety isaky ny sabotsy moa fa mbola ho avy zareo amin'ny fotoanany. Dia manasa fiara vao maraina ilay dadany, maka rano amin'ny seau zinga, dia maka éponge chiffon dia manasa. Dia mahita an'izany ilay zazakely 2 ans. Faly be izy mahita ny dadany manasa ilay fiara. Dia iny nataony fony, zako. Dia lasa izy nitady izay voatsirambo ny tanany teo, dia nandray inony ity, paille de fer izy. Dia lasa izy dia inona nataony? Kosehany koa ilay fiara. Ohatra n'ilay hitany ataon'ny dadany. Raha be desiny io zazy io, dia ho raiky tapisaka ao anatiny hoe tsy mahazo manampy ny dada intsony zany. Ary tsy mahazo manao izay fanaony zany. Azareo ve izy? Fa ampianarina izy hoe ianao natao anao mitovy amin'izay hitanao fa mety ny fitaovana eny an-tananao no vainy. Dia iny le hoe mila mitombo le zaza ohatr'izay mihitsiny. Ndray mandeha nisy raha matoa niaraka tamin'izany amin'ny vavy kely anaty bus. Dia miara mamaky boky izy amin'ny rahavavy, izy mianaka kely. Dia tonga avy any le ray aman-dreny anankiray gagabe. Ahoana ny fomba namolanao an'ity zanako ity? Zao vanim-potoana ny teknôlôjia. Ahoana ny tsy tadiavany telefona fa boky ny tadiavany? Dia ozy izy le mamany izay hitany ao an-trano ozy izy.
no tafiny. Ka raha manatrikety ianao mpijery telefôna, nefa ny zanakao tsy asainao mijery telefôna, miova amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Satria izy ijery ary hianatra. Tandremo ray aman-dreny izay efa niteraka sy mananjanaka sy taranaka, fa misy olona manara-maso anao, fanahy ireo olona ireo, ary any amin'izay andehananao dia hanaraka ho azy izay dianao izay ny diany, fa tandremo ny fijoroanao. Raha ohatra hoe fatra-pifamaly izao ny mpivady, dia izay no ianaran'ilay ankizy hoe ohatra izao zany ny fanaovana azy rehefa ho avy ny fotoana, satria izay no hitany. Hoy izy fanamasina, mijery dia mamerina, mijery dia mamerina. Fa maninona pasteur ara no fa maninona no ohatra hoe za zao tena mahafinaritra zao tantaran'i Davida. Fantatrao hoe tantaran'i Davida pasteur? Tantarao ary hoe Davida boay kely vao 17 ans. Todika ho amin'ny boay kely sy ny vavy kely manatrika eto 17 ans efa misaina firenena. Misy 17 ans eto Alléluia. Tena alléluia. Tena andaotsika hifory eto azareo ve zany? 17 ans manao TikTok mampiseho ino no atao? Tsy pas azareo ve zany e? Davida 17 ans efa misaina ho izy ty fanjakany ty. Anao ahoana Israely? Inona ny azoko mba hatao? Tsy mahavita ninninina. Fa raha Andriamanitra kosa miasa eo, anao zavatra Andriamanitra. À 17 ans. Misy olona manatrika eto ho ataon'Andriamanitra tonga saina. Mba tsy hanary fotoana ao anatin'ny fahazazana sy ny fahatanorana sy ny mety ho fahakizana, mampahakizy. Fa tsy hoe mampakizitina. Fataro fa mandalo ary vetivety ny fotoana. Vetivety io dia mipasy amina niveau manaraka. Aza lanina amin'ny zavatra tsisy dika ny fotoananao. Amen. Mahafinaritra be tantaran'i Davida pasteur. Davida io mbola kely fa tonga dia nampiasain'Andriamanitra be mihitsiny. Tany an'ala izy, tany an-tsaha. Ny androndry. Problema ny garainko io izy tsy zanak'le vadin'i Jesosy ofisialy fa 2B. Lo 2B. Lohaneny Ambotsiry zany 2B zany. Deuxième bureau. Zany hoe zanaka tsy avy amin'ny le vady ofisialy fa avy amin'ny fiodinan'i Jesosy tany ivelany tokantrano. Napetraka Jesosy ho enatra ho azy ny fisian'io Davida io, dia nanao programa izy mba handefa ny Davida miasa foana. Tsy hoe tia niasa na tia hianatra azy Davida, fa Davida mihitsy ny teny amin'ny bokin'ny Salamy hoe ny ray aman-dreniko izy nefa nahafoy ahy. Miara-miasa mahasoa satria tao anatin'izay maika tena nitodika 100% tamin'Andriamanitra ny fony Davida. Velana me tantara teo. Niatrika liona izy pastera, miraisina tamin'ny voziny ohatr'izao, finganiny ohatr'izao le liona, nenjery, bloqueny tamin'ny lohalika, tomony ohatr'izao, torana le liona. Iny liona be iny. Vitsy izay, miala avany lehibe. Tonga dia jerevana ohatr'izao fotsiny, andeha hetsapo ohatr'izao, nielamo kely fotsiny, kapoha ny voziny le nonorsa be iny. Tonga dia nenjery, enjany zany nataon'i Davida zany. Avy eo, nentin'Andriamanitra izy hiatrika Goliata. Zany Goliaty zany lehilahy faran'izay lava be. 3 metra latsaka ny alavany. Fa rehefa nampiasain'Andriamanitra zany Davida zany, nandresy izy. Mahafinaritra azy amin'ny modely zany pastera. Nen Jesosy moa tsy mba niady man Jesosy. Zay no fahitanao azy. Fa izy ary ny teny, ety amin'izao tontolo izao, nahitanareo fahoriana. Nefa matoky, za efa naresy, zao tontolo izao. Niady zany Jesosy, fa naresy. Mahafinaritra amin'ny fiainan'i Davida. Mahomby Davida. Ary rehefa mipetraka teo amin'ny trôniny izy, dia nanomboka stable ny royaume d'Israël, nanomboka nahazo toerana. Wow! Mahafinaritra hianatra momba ny Davida. Ty misy problema amin'izay. Hianatra momba ny Davida ianao, dia mety ho voarainao ny zavatra tsara ny ainany, ary mety ho tsy ho hainao ny manavaka ny zavatra ratsy ny ainany.
ary raha vao tsy mitandrina dia mety ho tenenao mihitsy hoe iny mihitsy ny nampahomby azy izy ohatro madiditra kely iny tiany Jesosy eny izy dia afangaronao ny ditran'ilay olona sy ny fitiavan'Andriamanitra azy. Eny tokoa, ianao io tonga eto io zao tena tiany ane ianao e. Tena tiany be ianao. Jesosy nresahaka io. Tena tiany Jesosy be ianao. Fa ny zavatra ataonao tsy tiany. Raha toka mifanipaka amin'ny sitrapony. Dikan'izay tsy dia tsara loatra zany raha ionina ianao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Satria fitiavan'Andriamanitra nanomezany an' Jesosy vonona ny famonjena, fa mifizirizirianao mety tsy andraisanao an'ilay famonjena, fa mety amita teny ianao hoe tiany Jesosy namaditra azy. Tiany Jesosy ianao namaditra azy, fa le ditra tsy hamelanao ho any amin'ny mandrakizay. Tandremana be zay. Mamaka tantaran'i Davida amin'izay ianao, ary Davida dia nandefitra tamin'ny Saoly. Wow! Ary Davida dia tsy mainka eo amin'ny trône. Tsara zany. Ary Davida mahay mitendry. Leva rahalahy. Ary Davida mahay mihira. Alleluia. Ary Davida mahay mamorona tononkira, hira. Tsara be zany. Ndray andro amin'izay ary Davida. Ozy izy Davida za tsy hamonjy sabotsy maraina. Tsy hainao zany ko ianao ry mamonjy etiko. Tazatazana teo an-davaranga ka ninona ao an-trano moko. Efa zatra mivoaka mandeha miady. Tazatazana eo an-davarangana. Ny zavatra tsy fantatry Davida dia zao. Ny vehivavy ao an-tanàna rehefa mandeha miatrika ady daholo ny lehilahy rehetra, zay vao mandeha mandry ilay tokotany daholo. Miangavy ianao tsy hanaraka an'izay fomba izay aloha. Fa mamay be ny tanàna amin'izao. Dia iny Davida zany, Jehovah mpiandry aho. Tsy hananjava azonareo ve? Dia raha vao tiany Davida ianao, dia hiampita ao anatinao amin'izay. Lasa misy tolérance zay, ohatra lasa misy compromis mipetraka zay hoe Davida raha mananina kely aizako ve ny olona mahery zany tsy maintsy misy ananina e. Miditra misosika amin'izay le fausse doctrine. Vokatr'izay izy io i Batseba vadiny Ori ve tsy miaramilo amintsika? Izy le légion d'honneur sady tena vétéran. Niaraka taminao foana izy, matoky izy, mahay miady, loyal, fidèle, ajanona zany. Zao, ty misy mission. Iny tomboka se mpanjaka, alefasa ny anoloana. Dia rehefa tonga ny anoloana, avy aloha rery amin'izay. Hitanao le avy mangataka izy dia nandeha Ori zany. Dia nialany rehetra tany ariana tany, avy aloha amin'izay ny alohany izy io. Gaga be le mpitarika ny tafika. Fa inona tianao atao? Velao izy ho faty fa ny lalàna any amin'ny teny fa raha vao tsy maty tsy afaka alaina le azonao le. Tsy afaka hiteny moa le lehibe an-tafika hoe ry mpanjaka maninona ianao no misaina izany. Tsy afaka manao an'izay izy. Inona nataony Davida? Tsy rehetra vadin'olona. Jereva ny dosian'ilay olona. Nasaina ny vonoana le tompom-bady. Zany ve dia modely tsara? Mba tondroio maso kosa. Modely tsara ve zany? Iny amin'izay mampivika olona be dia be. Rehefa mpanapaka tsy maintsy manodina. Tsy voaterika. Nisy Josefa zao sady nanapaka tsy naodina izy an'izy. Izy mihitsy any tadiavin'ny olona ahodina fa tsy nety ahodina izy. Efa mibanaka be ny vadin'ny Potifara fa tsy nety izy. Ianao zao mety mieritreritra hoe vadin'ny Potifara mety efa antitra be. Attention, hitanao le madama be le tonga dia le Josefa. Ny antony, raha olona tsy hay jerena iny tsy voaresaka akory hoe ary dia niady mafy Josefa ka nahatotra afaka mpanahy. Ohatra, raha mama be hono le vadin'ny Potifara zany. Josefa, vety. Mino fa tsy dia tena nisy ady amin'ny fakapanahy be loatra. Fa tonga dia hoe miala aminaran'izay. Zay fotsiny, alleluia. Fa matoatra somary mafimafy le izy a. Eo amin'le tena le hoe apalavo mihitsiny. Fa Josefa ny teny,
raha vao menjery eto a dia tsy ho tafiakatra ary amin'izay nytenenin'Andriamanitra mandrakizay. Halleloia. Nefa Josefa mpanapaka. Possible sady manapaka ny tsara fijoroana sy tsara fitondratena. Pastera, i Abrahama mpanankarena indrindra fa tsy maintsy niaraka tamin'ny mpiasany. Isaka koa mpanjato be indrindra fa tsy niaraka tamin'ny mpiasany. Halleloia. Tsy afaka resika ho modely ny olona tao amin'ny testamenta taloha. Satria raha vao manaraka an'ireny olona ireny tsika dia mety hanaraka ny zavatra tsara napetrany, ary mety tsy ho hitanao no midisernena mamantatra ny zavatra ratsy mety nahalavo azy. Tavorona maheno tsara tsika. Zay ny tandremana be amin'izao vanim-potoana izao. Mety misy olona zao malaza amin'izao. Misy foana zany isaky ny vanim-potoana. Isaky ny vanim-potoana dia misy olona malaza. Dia rehefa miova vanim-potoana dia tsy malaza intsony ireny olona ireny, fa olona hafa indray ny malaza. Dia zao, raha vao fahombiazany no tarafinao dia alaim-panahinao hianatra ny fombany. Ohatra hoe hianina, hiaingo-trano. Hiaingo-trano. Mpanan-karena indrindra izy. Fa rehefa resahana miavinavina kely. Dia raha vao mpanaradia ny haingo-trano mpanan-karena be ianao, dia hozy ianao hoe ale miavinavina kely zany mba mpanan-karena. Dia ianao nefa eto mahazo formation hoe aza miavina, mamaky amin'ny boky ny haingo-trano ianao, sekre voalohany mampanankarena miavina. Hitako an tsy nanan-karena hatramin'izay, mila miavina kely zany. Tandremo fa hamitaka anao zao rehetra zao, hamitaka anao zao tontolo zao. Enina dia mirentirenty aza ny fahombiazan'ilay olona, misy fay ao, misy zavatra mahalava ao, zay mahatonga anao tsy tian'Andriamanitra hijery olona, fa nomeny Jesosy mba ho olona azonao jerena. Ny olona mihitsy anie tsy mety raha vao tsy mijery olona e, natiranao anie zany e. Tsy diso ianao raha mitafajery olona, fa diso ianao raha tsy mijery an'ilay olona nampidin'Andriamanitra ho eto natao ho jery ianao. Nomen'Andriamanitra Jesosy io amin'izay ilay modely tia mijerijery rehetra zay. Dia zay mahatonga ny Hebreo 12:12 manambara mijery an Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Avereny hoe manaraka sy manahaka. Avereny makatahaka. Iverenako ny Efesana 2:5. Koa amin'izany naran'i Jesosy, aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Moïse tsy afaka hafeno ny fepetra anahaka an'Andriamanitra. Ampahany une partie sombotsombony amin'Andriamanitra no azony Mosesy tafiny, fa tsy Andriamanitra amin'ny fahafenoana. Satria ny afaka manahaka an'Andriamanitra amin'ny fahafenoana tsy mpanompo, tsy sakaiza, fa zanaka. Tsy mahay-nitehaka ao an'Andriamanitra. Eno eny e, Efesana 2:5 ozy izy, aokinareo anahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala. Raha vao tsy tonga zanaka ianao tsy afaka anahaka an'Andriamanitra amin'ny fahafenoana. Zay mahatonga ty resaka ty tsy maintsy metomboka eo amin'ny fanekenao andray an Jesosy. Satria ny Jaona voalohany 2:12 dia manambara fa zay nandray azy dia nomeny hery mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia zay mino ny anarany. Mandray an Jesosy aloha ianao, tonga zanak'Andriamanitra ianao, vao kandida ho isan'ny olona afaka anahaka an'Andriamanitra. Ka tsy maikitsika anahaka, mila tonga zanaka aloha ianao. Ao aorianany mahazanaka, zay ianao vao manahaka. Halleluia. Anisan'ny hanahafatsika an Jesosy dia ny fahatanterahany. Nantsika hijery zavatra tenen'i Jesosy amin'ny boky Matthieu. Ozy izy ny tompo hoe aoka ianareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo zay ny an-danitra. Sokafantsika Matthieu toko fa izy izy teo 5:48. Naran Jesosy, koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay ny an-danitra.
eto jesosy no miteny aoka nareo ho tanteraka jesosy ve miteny zavatra tsy possible tsy andriamanitra ny impossible izy zay tenenina hoe toy izy azo atao io zao mieritreritra hoe jesosy afaka iova avy ny fiainako possible fa misy zavatra andrasany ambonin'izay tsy le hoe afaka iova avy ny fiainako fa tokony antany ianao tompo zakizitim-belona be ty efako tonga faly velona dia maliny tompo possible afaka tonga olona fifaliana ianao nininona mitranga nininona miseho possible ny fahatanterahana possible ny perfection azo iainana zany satria no tenenin Jesosy teny akaikinao manomboka androany hoe dia fantaro hoe fa zay tenenin Jesosy dia afaka hitranga hoe ty taonty zao taona jobily ampitsimbadika tantaram-piainan'olona Andriamanitra amin'ity taonty ao ambadiky ny fanekeny olona io tena ampitsimbadika ny toetrany koa avy any amin'le tsy izy mihitsy ho any amin'le toetra izy ny tena Andriamanitra hijoro izy ho ataony io ho vitainy io ho tanterahany io ho efainy io tsy manareny miatsasadalana zany le Andriamanitra miteny aminao hoe zao no ataony ho ataony io tsy maintsy averimberina zany fa sao dia adintsika zany marina amin'izay nyteneniny Jesosy dikan'izay raha miteny izy eto hoe aoka ianao ho tanteraka tahaka ny fahatanterahana rainareo tenareo misy référence foana aoka ianao ho tanteraka dia tsy nijanona eo fa ozy izy ianao afaka ho tanteraka mitovy amin'ny rainao rehefa lasa zanany ianao toy isika ny fandiniana Hébreu toko fahenina andiny voalohany Hébreu toko fahenina andiny voalohany ny anaran'i Jesosy koa aoka ilaozantsika ny abidi-pianarana ny amin'ny Kristy fa aoka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana hafahana amin'ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra rehefa niteny taminao Jesosy hoe aoka ianao ho tanteraka dia ny réaction anao ozy izy ny fanamasina atao amin'ny bokin'ny Hébreu mandrosoa fotsiny alleloia za ela be mananteny za ty ve mandrosoa fotsiny fianary avo mandrosoa fotsiny le izy ne pasteur tsy mitra mandrosoa fotsiny nizy nefa misy dingana kely efa vita ihany fotry ny dingana tsy mahafapo tohizo tena akaikinao mandrosoa hoe dia tohizo ny fiovanao hoe courage ianao ry namako hoe tsy mahendeka ho an'Andriamanitra ohatra mpifoka sigara ianao mpifoka sora toy izy Andriamanitra anao amin'ity hoe esory io dia misaora ny atao hoe mandroso zay le séminaire-ntsika amin'ilay de Pentecôte ny atao hoe mandroso tapa-kevitra ianao fa maninona resana foana zany sigara zany satria tsy sitrapon'Andriamanitra raha tian'Andriamanitra izy setroka ianao voateraka dia efa nasimpo de échappement dia kapokapohana aorianao rehefa teraka ianao ahoana ty zazy ty velona tsara kay fa matoa tsy nasiana izany dia tsy mety zany nisy setroka mivoaka avy aminao faharoa ny bokin'ny Joba dia manambara fa kilalao nafiny avy eo amin'ny vavany ozy izy ary setroka mivoaka avy eo amin'ny orony ary mafy tahaka amin'ny vato ny fony manamafy fo ny sigara fa ain'Andriamanitra tao ny mandeha men'izay fo zay rehefa misy olona manaiky ampiasa fo anampaharetana ho an'io olona eo raha tonga eto ianao mandrean'izany fahamarinana zany aza vela ho ampahoriana io sigara io ianao aza vela ho andevozina io sigara io ianao anafaka anao aneny tompo mandrosoa le izy mandrosoa amin'izay ohatra mety tena hoe tena tsy arotra ao be zany tena hoe tsy arotra paster tena minao fa ho arotra ao io fa aza matahotra le izy paster efa mba raisy izy saotra ny tompo sigara raisy izy ray-pakeka terahin Jesosy falony amin'izany fa miena zany alleloia dingana manaraka ahena amin'izay me mandroso foana me mandroso fa ny tsara indrindra isy taona anankiray amin'izay hiteny ianao paster saotra ny Jesosy tsy te herika an'le izy tsony lasa malahelin'ny olona mifoka satria fantatra hoe tsy mety ho an'ny vatana hitoeran'ny fanamasina ny fisiany setroka ampidirina kofona ny fanamasina rehefa mifoka sigara ianao dia zao tsy possible zany raha tsy tonga saina aloha ianao ny vavaka ataontsika raha avy eo tsy vavaka aneriny safidinao tsisy vavaka maneriny safidinao hoe zay rehetra te hiala amin'ny sigara izy anantony eto ametraha tanana inona ny ianao moly tongotra mihitsy zany apetraka mihitsy
tenenino akaikinao rehefa tsy teo afaka ianao hoe dia tsy mety io hoe teneno izy raha vo ianao tsy teo afaka hoe dia tsy mety io hoe zay mahatonga Jesosy ny teny raha miray amika anareo zany hoe tianao aloha le tian'Andriamanitra communion zay vo ankatao amin'izay zay tsy mampety aloha Andriamanitra mbola tiako le izy fa afao esory amiko ty ka matoa tsy afaka hatretra ianao zany tsy nanala taovy tsara any tsy hoe izy ny tsy manala fa ianao tsy mbola tapa-kevitra andeha hividy sosisy ianao io le mpivarokena sosisy matsiro sady mora ny tena tsara raha misea dia sondrina ianao amin'ilay izy ohatriny sady mora alefako anao daholo ireo nahita fity lasa ianao miaraka ohatr'izao mitsy fotondran'ilay sosisy mody vo nalefa anaty vilany ay sosisy masiso inona ny réaction anao raha mpamonjy sekoly misaotra Andriamanitra ny asiso ny sosisy androany mpamonjy sekoly io resahako io dia mino fa ny réaction rehetra dia zao aza hoaniny io fa vo andrahoana izy dia efa misy fofony tsy mety io réaction manaraka andao hividy sosisy tsy hiverinao tsony ianao raha tsy hoe anga crushanao le mpivarokena dia mody mividy eo foana ianao na masiso azy ny amidiny tia ampitandrina anao atovavy tia ampitandrina anao ry tovolahy fa raha masiso ny entana amidiny raha zay ianao tsy miditra tena marina mba conseil tsotsotro zany na dia ohatr'izao ro mipoziny eo inona natao anao le mikopaka sosisy sabolety rehefa nahitanao loza dia tsy hiverenanao zay no atao hoe manenina sy mibebaka tsy miverina any amin'izay efa nahitanao loza io fahotana io ny ohatra mahafinaritra io misy plezirana io izy koa ny anao zavatra tsisy plezir zany eo mahatonga misotro an'ity tena tsy haiko ohatra dia sotro sady mangidy be ty misy fahafinaretana zay mahatona izy miraikitra tsy le problema na fahafinaretana izy Andriamanitra fa maninona nasinao fahafinaretana tsy Andriamanitra ndray nomenao tsiny fa le toerana andehanany fahafinaretanao ny diso ianao mila mahafeo hoe za tsy tokony hita plezira am'ty zavatra ty ohatra misy olona mandeha dia menjera dia mikasina be dia vonompona dia plezira be ve mahita zay ahafahafinao jinjainao fa attention tokony malelo ny enjera mosa dia maratra zany ny tokony réaction normal fa matoana hoe tompo aniana sitrana anao aminaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta tsy mety zany hoe faly ianao amin'ny fahalavony hafa tandremana be zany na ohatra hoe zay ny tandremana be nefa manao baolina maty resatra zareo hoe faly ve ianao amin'ny faharesen'ny hafa manao vavany tsy manao baolina mizara fotsiny sitrapon'Andriamanitra eo mpilalovanaka za mety hoe tokony zarena baolina anankiroa any le ekipa dia rehefa mahafatany ray ny ray satria ianao tia ny hafa dia eo rahalahy hoe tandremana ka satria ny ampanaovam-baolina eny ndraindray esorony Kristy dia ampidirina maillot de foot fa tsy hoe maillot tsy andehanao piscine anao maillot dia tsy hoe iny le baolina pisa rahalahy sady fingananao izy ngainao nga Jacob ngainao tsy efa Israely Jacob ane mpamingany Israël prince de Dieu ny atao hoe manenina sy mibebaka fantatrao le loza ary tsy tianao hiverenana ohatr'izay le fiainana tian'Andriamanitra hiainanao possible ianao afaka misigara possible ianao afaka mitoka possible ianao afaka amin'ny pornographie mpanafaka an'izany rehetra zany ny Andriamanitra ao io ny tsy aritra eo andeha hijery hvkl-mission event sa
zay pasterinjivo ary izy ty olona be nono be no hitanao fa tsy pasterinjivo dia fantatra zao fa tsy tokony hojerenao dia mbola hoe ohatra miraikitra izy zany vonohy tany esory eo masonao fa tsy aso anao afaka anafaka anao amin'ny lainga ny tompo afaka anafaka anao ireo karazana zavatra be dehibe mamatotra anao na mety hoe vavana be na hoe mora tesitra afaka ny ho afaka amin'ny rafilamina ianao rafilamina mbola mitselatra tena fotsiny hoe anareo ny ananaza tonga atao dia flamina mirehatra afaka ho afaka amin'izany ianao zany aneny ny idinan' Jesosy mba hanovana an'ilay natiora diso hiverina amin'ilay natiora tsara na amoronana ianao e amen afaka mandroso sika ho amin'ny tanteraka izay voalazana Hebreo 4:1 tena hoe kaikinao raha vao tsy mandroso ianao hoe tsisy tanteraka zany hoe fa raha mbola mandroso ianao hoe dia mandroso any fahatanterahana hoe asiteka mafy tsara ho an'ny tompo ny vady omen'Andriamanitra anao dia vady tsy tanteraka aza zay ny ziriziny eo foana nareo tsy tanteraka zay mihitsy ny omen'Andriamanitra vady tsara no nome fa tsy tanteraka fa ao anatin'ny vavaky ny mpivady ao anatin'ny vavaky ny mpianakavy ao anatin'ny vavaky ataonao tompo ndreto zay nomenao zavatra tsara fa te handroso any amin'ny fahatanterahana dia ny anamby be dehibe ao anatin'izay vision anao misokatra tsy mety mahita zavatra ratsy mora mahita zavatra tsara ny solution ny ilainy Adama izy Eva fa taizaka Eva tao aminy ihany zany hoe efa vonona tao aminy fa mbola tsy fantany fa Andriamanitra ny nahafantatra nataon'Andriamanitra sondry itory Adama zany sondry itory zany manakipy maso ho an'ny olona normal fa raha ianao manatrika eto hoe manino izy io motory dia ny tompo any anakipy ny masonao dia anokatra ny masonao indray rehefa maraina fa ao anatin'le mikipy maso iny avoaka an'Andriamanitra avy ao anatin'ny Adama le zavatra tsara ny ilainy raha vao tsy akipinao masonao tsy avoaka an'Andriamanitra ny tsara avy ao anatinao le ilainao zavatra anankiroa le fanakipiana maso tsy le hoe tsy iny mipy maso iny fa tsy mikipy maso fahafantarako azy Andriamanitra tsy teny hoe ary Andriamanitra napipy maso any Adama teo nasondry itory ny kipy ny masony rehefa mivavaka tsika dia maninona manakipy maso ao anaty vavaka Andriamanitra mamoaka ny tsara avy ao anatinao tena kaikinao zay no mahatonga anao mila mivavaka hoe ny fiainanao io hoe tsara fa mbola tsy tanteraka hoe fa raha hivavaka ianao hoe dia androso any amin'ny tanteraka io hoe androso any amin'ny perfection io fiainanao io oza misy misaina fa roapolo taona ny ohatr' izao tsisy niovako perfection zay mihitsy averiko mihitsy apiko fantelo ny perfection ary apiko merfection sady mandray père mandray mère oza misy mitady iza hoe zany perfection zany féminin de perfection ary tsofina rano koa enfant perfection tsara io fa tsy tanteraka fa raha vao mivavaka eo ianao makany amin'ny tanteraka io tena akaikinao tsara io fa tsy tanteraka hoe fa raha vao mivavaka eo ianao hoe dia mandroso any amin'ny tanteraka io hoe taovratra maheno tsara tsika manakipy maso faharoa aoka ianao tsy hahita fa tsy zavatra tsara aza mora mahita zavatra ratsy mahita qualité fa aza mora mankalaza défaut aoka ianao ho mora mahita ny zavatra vita fa tsy ianao le mpitanisa ny zavatra tsy mety vita to dia tsika nyresaka fitondrana sy jirama ary ny ao an-tranonareo ho vao fo ka le pastera aloha mba tany saiko hoe
le fomba fitanysanao mihitsy nefa diso satria le zavatra tsy vita ny tanysanao fa tsy le zavatra vita reo ngana vita ninninina ndre mitony tsara aloha fa manjary miteniteny foana ianao iny any aveo no entinao ny amin'Andriamanitra za tsy mbola naovana inona mihitsy firy zay vavolombelona antsoto hoe za mbola tsy nijoro mihitsy hatramin'izao tos Andriamanitra hoe le nomeko anao ary tsy tadidinao akory za ary mbola tsy minao ninninako fariny hijorona fa fofonaina avy amin'izy io tabadabana voamaraina io ha fa Andriamanitra tsy manao an'izany amin'ny fahalemem-panahy izy eo amin'ny seza fiandrianana teny aminao hoe zanako mova tsy tsapanao fa tiako ianao alleloia fa maninona ianao ny kriana ohatran'io inona ny mampisenervanao vao maraina na ninona anao ianao tsy mamaly mihitsy fa izy za miresaka aminao mamaly anao zany zao rindrina ka tsy le mamaly oatra zany le tadiavo fa le mba hoe niasako zao ty nisy vavolombelona teto hoe karama kely izy tonga dia karama centaine de millions za mbola tsy nahita an'izany dia ozy ny tompo aminao ankasitrao ny asa androany isaory le karama fa tsy avy amin'io no amelomako anao fa inona le ataonareo fa isaky ny fivoriana ao mitrampokon'olona fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anao fantatrao afaka omeko sy tsy vita amin'ny volanao ianao eto ambavaka pastera za ty andefany ankizy anatra any an-danitra na any an-dafy aloha fa ny problema tsy maraka ny karamany amin'ny vady mety tsara zany eo mihitsy ny miditra Andriamanitra sy ny jubiliany zay tsy vitanao amin'ity taonty amboary tsara ny fo tsy manompo jobily tsika tsy hoe ina jobile Jesosy ny iraitsika ampaherenao tompo fantatrao mbola tsy niketrika ianao nefa ny sainanao inona kay nitazany ondry loaliky ny mpiandry ondry sa tsy zany amantaranao fa mandoalika amin'ny vavaka ho anao isan'andro ny mpiandry ianao Jesosy avy any Nazareta eo ankavanany ray ary fantatrao ve inona ny hitany mpiandry ondry se tsy hitako ny mpiandry ondry ny mahita lavitra hoe hoetiko ery amin'ny ahy maintso izy ery amin'ny rano felatsasatra ny anjaranao tsy miasa saina hoe honao ry mpiandry ondry me aiza ny hitondranao ane ça va tena kaiky anao tsy anjaranao mantany an'izany hoe tsy anjaranao misaina an'izany hoe inona koa ny hainao amin'izany hoe tena ianao ane ondry le mpiandry ondry mifo vao maraina amin'ny saina ok ohatranao ny tsy ondry itsy io paster zao ondry io nao io vao maraina mila entina mivoaka io mpiandry ondry no misaina hoetika izy vao maraina miaraka ao daholo ny rehetra ao anatiny koa ianao sao dia hoe sambatra be izy ondry ianao koa izy dia hoetin'le mpiandry ondry eny an-dalina ianao tsy mahafantatra an'izay hitondrany fa mahazo antoka amin'ny fifarany ny fitondrany mitady hira fandraso aloha tsy voatery ho fantatra ao na fitondrany ianao fa rehefa sur ianao l'Éternel est mon berger tsangan'Andriamanitra je ne manquerai de rien koa izy mpiandronao
Tsy haiko tsara ny toeny. Alléluia. Asivy teny frantsay dia teny iny koa re. Psaume 23. Manjary tsy feno le senette. Fireloha faly fa manin'Andriamanitra tsara izy e. Tsy tian'Andriamanitra izy nao kivokivy hiatrika an'ity week-end mahafinaritra be ity. Alléluia. Seigneur. Asiana mozika raha malala. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tsangan'Andriamanitra. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Manao zao ny tompo. Hitondra anao izy ny dikan'izay. Miomana izy. Hitondra anao. Il me dirige vers près des eaux paisibles. Izy ny tompo. Lassant. Il restaure mon âme. Vous êtes vraiment en il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. À cause de son nom, yes. Mahafatatra tokony atao ianao. Dawari. Taritiny amin'izay ianao. Tsy mahazo mitebiteby. Oestsika. Oestsika. Misy olona androany tian'Andriamanitra hatsangana. Misy olona androany tian'Andriamanitra paherezana. Mety négatif foana ny tamin'ny masonao. Fa androany Andriamanitra manahitra hoe misy positif ao ambadika io. Amen. Oh miaraka dalisa roa telo. Amen. Marina ne zany reto e. Tandremo asianao raison ampakivikivy ianao vao mifoha maraina. Manomana ny tsara indrindra ho anao ny tompo. Any an-danitra. Fa raha mbola eto ambony tany kosa ny tsara lavitra ny assuré. Tena mitsotra aminao misy zavatra tsy apozinao misy amin'ity taona ity ho ataon'le izy. Amin'ny anarana Jesosy Kristy avy Nazareta. Omeo an'Andriamanitra le toetra tsara mifanaraka amin'ny zavatra be dia be ndresana teo hoe manaraka dia maninona? Manaka. Maka tahaka. Aviana paster Njiva e? Paster Iatsa. Vetivety azafady. Pastera misy volombava sy pastera tsisy tsy maninona. Eo nareo mirahalahy manaraka anahy. Manaraka en ligne. Totika aty zao. Za zany le mpiandriondry. Manaraka. Azareo ve? Aza manontany teny efa maninona ny tananakavanana sy tanakavia. Tsy zay. Manaraka fotsiny isy roa telo. Tiaka mafitsika ho Jesosy ho an'ny reto pastera be atsika reto. Ona pastera zavatra efa nampianariko anareo ve le izy? Avy ty fa tsy hain'ny zareo ambadika ny seninao e. Efa nampianariko anareo teo ve iny? Vao eo? Vao nanaraka e? Mahazo toerana ara. Rehefa mitranga le izy dia arahana fotsiny. Alleluia. Jereo zay nataon'i Jesosy. Alaivo tahaka. Alaivo tahaka ny tompo. Mety zany pastera? Tsy tia pastera zay tonkizy zay. Eo amin'le tahaka milovaina pastera. Lasa rovaiko re. Alaivo ho toanao ry tompo. Mbola tsy mety koa. C'est mort. Bref, rehefa hitanao Jesosy, ianaro. Oay, ahoana ny réaction Jesosy? Tonga avy Filipo. Lazarosy marary mila vangitsika. Okey, ozy izy Jesosy. Zao matory izy, andehantsika hamoa azy. Dia nisy mpianatra, tsy haiko na Filipo ny teny an'io. Dia andeha raha maty-menaka amiko vezantsika e! Iveriny fa Andriamanitra tsy mafantatra ny tokony ataony mantsy Andriamanitra io ka tsy afantatra izy zay miteniteny foana zay. Fa Jesosy sy niteny hoe avereny farany eo. Fanjavona hatramin'ny nifinao. Iraikitra amin'ny lanolanonao ny lelanao. Ary ivilana ny vavabe anao. Fa kio ny Baiboly fa tsy ezary réaction zany. Ozy izy Jesosy. Filipo. Tanao ohatrany hoe efa sady anaovana taim-bava. Mbola malefaka ihany. Filipo. Efa ela ve zay ny arahantsika dia tsy mbola fantatrareo ve a? Asehoana eraka andray dia vatatezavatra ampiananina eo nareo a. Ohatrotr' izany mihitsy fiteny Filipo.
Jesosy raha nahita anareo dia nahita ny ray avilo manao kalay kalay iny malefaka foana mianara amiko fa za malemy fanahy sady tsy miavana ampo ka rehefa tereny ianao hoe ary anao ty tsy mety masika tsony ao mba manao masika kely tsy mety tsony tsy mety tsony satria tanteraka ny fiovanao mifanaraka etaetanao sy ny fahavononan'ilay fiovana efa ao anatinao avoakanao mifanaraka amin'izay hitanao araka voalazany Efesianina teneny fanahy masina hoe jereo fotsiny dia alay ho tahaka. Alleluia. Ndao tsika jery amarana anazy ny fomba nanahafa ny Petera tahaka an Jesosy mahafinaritra be mihitsy. Izy teo izy Petera teo ty Petera. Luc 4:1 naran Jesosy. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana ary nentiny fanatany ny efitra 7 andro izy. Feno ny fanahy masina Jesosy niatrika fakapanahy. Asan'apôstôly toko 4:9 naran'ny Tompo. Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe ripanapaka ny vahoaka sy loholona. Ny fakapanahy natrehan'i Jesosy le fakapanahy entsika anankitelo. Natrehan'ny Petera sy ny mpianatra fakapanahy ny fandrahonana ny tambaram-pisoana sy ny sadiseo tsy hitory an Jesosy tsony. Enony zareo le izy fa mivavaka izy dia feno fanahy ohatran Jesosy dia nanam-pasahiana ijoro. Luka toko 4:4-10 maran Jesosy. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fananaka ny Galilea, niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazain'izy rehetra. Nampianatra Jesosy. Asan'apôstôly toko 4:1-30 minaran'ny Tompo. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Nanahaka ny modely tsara napetraka Jesosy, Petera sy ny mpianatra. Jona toko 4:9-10 naran'ny Tompo. Ary rehefa nivoy tokony 7 na 30 stadio, zany hoe 5 kilometra izy tany ampovoan-drano, dia nahita an Jesosy nitsangatsangana eny ambony ranomasina ka nanakaiky ny sambo kely dia natahotra izy. Matthieu 14:29. Ary io Jesosy tamin'ny Petera manatona dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera nandeha teny ambony rano anatin'an Jesosy. Ohatran Jesosy zay hitany. Jesosy tsy hoe Jesosy ao anaty sambo dia niteny amin'ny Petera hoe dia avy ianao. Ianao mahalala fa ty anao atompo ao. Voan'ny sambo. Zany very nataony. Napetrana aloha ilay modely, izy aloha nandehandeha teny ambony rano. Gaga daholo ny mpianatra. Matoto! Ozy izy ny tompo. Matoky! Za ihany ty. Halleluja. Petera. Raha ianao io? Sy avy manantona anao. Avy. Ohatran'ny tsy teo Petera niala teny ambony sambo. Tanao ohatran'ilay zaza sokon-dy reny. Vao makalakile ohatrany dia mandeha. Ohatr'izany ny toetran'ny Petera. Tonga dia nandeha teny ambony rano, ohatran'ilay hitany nataon Jesosy. Tena kaikinao afaka maka tahaka an Jesosy ianao. Luc 22:31 naran'ny Tompo. Ary io ny Tompo tamin'ny Petera. Ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo kororona toy ny vary. Hoy Jesosy, tandremo, fa ny devolo mitady kororoka anareo mba hovery ny grain amin'ilay vary. Hovery ny grain. Ozy izy Petera ty amin'ny epistily izay nosoratany. Petera voalohany, toko 5:10, toko 5:9 mianaran Jesosy. Mahonona tena miambena fa ny devolo fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina tady izay arapany. Le fananarana nataon Jesosy nitohiziny Petera rehefa mba natsangan'Andriamanitra izy. Luc 22:32 Petera, za angataka ao anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao ampahereza ny rahalahanao. Petera voalohany toko 5:7 toy an'le teo ihany, toeriny devolo miorena tsara amin'ny finoana. Ianareo ve le izy? Jesosy niteny vavaka mba tsy ho levona ny finoanao, dia iny koa Petera mba nampaheriny ny rahalahy rehetra miorena tsara mba tsy ho potika amin'ny finoanareo. Tena kaikinao, ianao anie tsy mila mamorona zavatra hafa be hoe. Fa le efa nitenen'i Jesosy hoe no averinao.
ny fomba itenenanao azy hoe a afaka manavao fanamasina hoe ao a ny antony raha ohatra hoe ohatran'le fomba tambo zany no itenenako eto sy anaovana fotoam-bavaka eto dia nahainao rehefa lasa nody satria fanamasina mitondra fiavozana isaky misy génération misesy renyle mitondra any reny nataondry Petera alianenaleoni Jesosy efiravitsika dia hinanako te inona mifantarao teny latin iny tsy apozinao zay tenen'le olona ao hinana Sabotsy Communion hotahiny tompo zay manao an'izay fa tsy hoe inona zay no mitarihan'ny fanamasina tamin'ny fiangonana voalohany fa rehefa mandeha ny vanim-potoana dia misy fomba indray hitondran'ny fanamasina azonareo fe zay mahatonga ny hira zao tamin'ny andron'ny fifohazam-panahy tany Angleterre dia le hira le asio hira FFPM anankiray mipoapoaka tsara raha marina mampahery anao Jesosy rehefa nandeha vanim-potoana miova indray le izy lasa ohatr'izay indray le izy ka raha olona tamin'izany vanim-potoana zany no velona amin'izao taitaitra izy inona koa zany fomba firy zao tsy mba nataony eto zany surtout mahainao paster nzy tena maika merci rahalahy teneno akaikinao afaka mitondra zava-baovao fanamasina hoe fa message anankiray ihany Jesosy no ilainao orakoraka ho any Jesosy Matthieu 16:16 zay mino sy atao batisa no vonjena Petera voalohany toko voalohany dia fasivy ozy izy Petera mandray ny antony finoanareo teny famonjena ny fanahy zay mino sy atao batisa ny vonjena confirme Petera ty tsy mitondro zavatra vaovao izy fa le teo ihany ny toiziny ny antony finoana famonjena ny fanahy zay mahatonga antsika rehefa mampiasa finoana ao anaty vavaka dia misaina famonjem-panahy aloha raha tianao afaka amin'ny sigara le olona entinao mambavaka mpinoana dia ny sujet de prière anao tsy hoe Andriamanitra kofona tsy zay tsy manaitra n'Andriamanitra ny fahakofonanao fa raha miovany ao anatiny ao tompo ny antony finoana famonjem-panahy ho aizy ty vadiko zanako sakaizako ray aman-dreniko ty raha tsy ho afaka amin'ny sigara izy efa akaiky ny fiavianao ka sy ny fony fa ngio izy mba ho afaka amin'io tsy mampaninona hiaritra izay amin'ity setroka be isan'andro ity fa zao izy mba vonjena tompo arovoko nefa ny avokavokay amen raha vao mitady hiditra dia miala asio famonjem-panahy tena akaikinao asio famonjem-panahy aloha hoe manaraka ho azy ny ianao hoe faneny Jesosy aloha hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra Jaona 6:63 maranantsika azy hoy ny tompo hoy ny tompo ny fanahy no mahavelona ny nofo tsy mahasoa na inona ny teny zay nylazaiko taminareo fanahy sy fiainana Jesosy mpanao fahagagana fa ny ampitodian'ny mpianany parole tranga miracle ozy Jesosy parole ozy izy Petera Petera faharoa toko voalohany 9:20 ka 10:7 ho Petera renay le feo avy tao an-danitra fa zao nefa manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa isika ozy izy Petera rehefa niakatra tao tendromboatra ny fiovantare Jesosy nanatrika teo za Jaune sy André rehefa mipotro Mosesy Sely zarabe dehibe nitranga teo tarehan Jesosy niova ny akanjo lasa fotsy be manjo pika be tena hoe tsisy mpamotsy lamba mahafotsiny io izany fa tonga dia nisy feo be nidina avy any hoe izy ny zanako malalako zay sitrako izy no henoi mafy eny aty manao feo ny tompo ety ah oui c'est le métier
Teo sisy Petera, nafinaritra be na le feo, nangoritsana mihitsy zay, nitsangana daholo ny volon-damosika rehetra. Fa rehefa nandeha Petera dia tonga saina hoe eo ihany ny surnaturel, eo ihany ny miracle, eo daholo ny karazana fisehoana rehetra. Fa ny ambony noho ireny teny. Androany izy fahagagana ho anao, ao arinany nandraisanao teny. Tsy mahentiaka ao an'Andriamanitra. Parole aloha, ary parole hatrany. Fa sisy Petera, tena nahitsy zay, io tenen'i Jesosy io hoe miteny zay mekonao nefa nasy fiainany. Ao amin'le teniny tena izy, dia nitafo ny Petera le izy. Alleluia. Avereny hoe manaraka an Jesosy, manahaka an Jesosy. Avereny mijery an Jesosy, dia makatahaka an'izay nataony. Amen. Manasanao hitsangana. Velatra ny latabatra androany. Araka ny filazan'i Jesosy dia ozy izy hoe zao nataovy ho fahatserovana. Ao anatin'ny fanokafan'ny tompony fiombonantsika amin'ny tenany sy ny rany dia ataovy misokatra ny ao anatinao. Fa arakaraka ny androsoanao sy tombonao dia mahazo aina ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra. Zay mahatonga azy miteny, zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Io fiainana io efa ao anatinao tamin'ny fotoana nandraisanao an Jesosy. Fa velombelominy io fiainana io amin'ny alalan'ny fiombonana na ny communion tahaka ny latabatra masina isaky ny sabotsy na isaky ny ao an-tokantrano ataontsika. Alleluia. Mety misy manontany teny hoe fa hoana pasteur ohatrany tonga dia atao amin'ny tanàna tonga dia mandray fandraisana daholo hatrany amin'ny tenina pipilina ka hatrany amin'ny bibilina. Ka Jesosy niteny, mamelatra, Davida nitafateny hoe mamelatra latabatra eo anoloko eo masofa valoko ianao izy. Andriamanitra manao an'ilay fanasana. Dia ahoana zany pasteur, tsisy préparation mihitsy hoe zany. Fa enina fotsiny le adany ray tatatatako teo. Préparation. Fa ozy izy Paoly. Ty kosa ny tenen'ny Paoly, ary tsy maintsy averiny ty. Hoy Paoly, tandremo izy izy. Fa raha vao amin'ny fanahy tsy mendrika no hinanana sy sotroana eo amin'ny fanasan'ny tompo, dia maharingana. Inona le fanahy tsy mendrika? Tsy hoe fandraisana ho an'ny olona tanteraka ny fandraisana, fa fandraisana ho an'ny olona mangetaeta fahatanterahana. Ka raha tonga eto ianao amin'ity tolakandro ity, renao any anatinao avy amin'ile tenina mangy antsika menakavy hoe te hiova zay. Raha mba zazo ny ohatran'izany tenenin'Andriamanitra zany hoe any amin'izany dingana toetra mitovy amin'Andriamanitra zany, mety amboka izany. Raha vao zay ny ao anatinao dia isan'ny afaka mihinana sy misotro ianao. Satria hiasa Andriamanitra avoky ny etaetanao. Tena kaikinao, maniry ny otoan'Andriamanitra hoe anana ny toetrany hoe anana ny fiainany hoe. Sotranao zay raha amin'aran'i Jesosy ny amin'ny fotoan'androany. Manasanay ianao hanaraka anao, fa indrindra hanahaka anao. Sotra fa ny fandraisan'ny communion, latabatry ny communion androany, dia ho fantsona, ho sehatra, ho hetsika, ahafahanay misitraka ny fiainanao mikovirirana iray manontolo, ary tsy ho re, tsy ho hita intsony ny fiainana mahaolona, le natiora mora manota. Misaotra betsaka tompo, fa afaka mibanjina sy mijery anao zay, dia afaka manahaka anao, makatahaka anao. Androany zay Jesosy tena manambara fa tena tianay anao, na manao miracle, na misy fotoana tsy ataonao loha izy satria ianao mahalala ny fotoana mahamety, tianay anao tompo. Misy fotoana valianao eo ny vavaka, tena faly zay amin'ireny. Fa misy fotoana tsy valianao loha izy satria misy mahasoa lavitra noho izay mety ho takatry ny sainay, dia reny koa hifalianay sy hisaoranay anao. Tsarovy ny tsiraray amin'izay tonga eto androany maraina nandreny teny, ny afatra nasainao ny zaraina, ny fitiavanao nasainao ny toriana, ny fananarana sy ny fantsiana. Mangataka famindram-po feno ihany koa nefa izay. Misy fotoana izay manaraka anao,
fa manao fomba n'ireo olona taloha zay nampiasainao. Misainy izay hoe te ohatry ny Davida, te hampisaraka ranomasina mena ohatry ny Moïse, te handatsakafo ohatry ny Solomona, te ho mpanan-karena indrindra ohatry ny Solomona. Oh Tompo, éphémère daholo zany, zava-poana zany, zavatra ivelany zany. Sofa tonga ianao, ao aminao ny fahafenon'Andriamanitra. Ianao lay feno ary ianao lay tanteraka. Raha tsy nidina ianao, very zay. Raha tsy tonga ianao, vo zay. Raha tsy novonjenao zay, dia maty mpanota. Miverina zay satria misy fotoana tsy manaraka anao ihany koa. Lasa oso tampoka fa tsy ondry. Oso mafilo mandeha amin'izay tiany fa tsy miandry ny mpiandry azy, hamoaka sy hitondra azy. Ifonanay aminao fandroany nampatsiahivinao tokoa hoe tsy natao anazy any amin'ny hoavinay. Tsy natao atahotra izay ny fitondranao. Indraindray nefa izay Jesosy toa matahotra tokoa. Ohatran'ny hoe tsy mahita hoe manomana ny tsara lavitra ao anay ianao, noho izay tsara takatry ny fanirinay. Androany maraina ny fotoana tsara ahafahany miverina aminao. Mahatsiaro ny teninao hoe izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Sotra fa marina aminay izany teny izany amin'ny andro ny fahavelomanay. Ndreto ny zanakao rehetra sy nisy tokantrano, ndreto izay miaraka amin'ny etaeta, iray aminao sy iombona aminao. Sotra betsaka ny amin'ny fitiavana Jesosy. Sotra fa maharitra ianao miaraka aminay. Tsarovany tsiraray avy Tompo amin'ny titolo akanjo ity. Anaran'i Jesosy. Amen. Mialina izay namadihana azy ny Tompo nandray mofo. Dia nitsofony rano ilay mofo. Ary tsofona rano ity mofo ity ho ny nofon'i Jesosy. Hiditra ao anatintsika. Hitondra fiainana, hitondra fiovana, hitondra fahasalamana, ataovy amen. Hitondra zavatsoa, anova zavatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, izy fetraka aneo amin'ny fanahinao, ny ainao sy ny vatanao. Zao mofo nasain'ny Tompo hohanina araka ny fanambarany hoe tia ny nofoko izy izy, izay nivakiana ho anareo. Zao nataovy ho fahatsiarovana. Misaora azy. Nandray ny kapoka nisy ranom-boloboka Jesosy ny alina an'izay namadihana azy rehefa avy niarany sakafo tamin'ny mpianany. Zao nambarany, tia izy izy kapoka ny fisaorana. Raha ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny elokareo sy ny eloka rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanononako fa voavela eloka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no tononoko fa voasasa ny fanahinao, avaozina ianao, olom-baovao ianao. Asandrata aloha fisaorana, misaora azy ny amin'ny fiainanao, misaora azy ny amin'ny tokantranonao, misaora azy ny fianarana ho amin'ny mpianatra, misaora ho an'izay miasa, misaora ho an'izay tsy hanasa. Raha misy ampahany eo amin'ny vatanao marary, isaora ilay tsy marary aloha. Isaora izay tsara, isaora izay mety, isaora izay misy. Satria kapoaka ny fisaorana isotronao eny an-tananao iny. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tanteraka ny herinandro mpanompoana. Vita sy ny seminaire tany Toulouse. Misaotra ny amin'ireo direkta rehetra natao, ny teny nomenao, ny olona sitrana afaka. Valim-bavaka rehetra nentina tamin'ity herinandro ity. Fiovana, ny kasiky, ny olona vaovao tao aminao eto. Ny asa mandeha any amin'ny radio, misaotra Tompo. Fiainatokantrano tsirairay avy, ny fianarana, ny asa mandrarà, ny ara-pahasalamana, ny ara-panahy. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nasareta. Amen. Hoy ny Tompo, nofoko ny tena fihinana, ary randrako ny tena fisotro. Misaora azy. Ataovy amin'ny lohanao ny tanao kavana dia hivavakantsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, ndreto izay Tompo vavaka ho anay. Fanirianay loatra ny ho tahaka anao. Satria ny epistily nosoratan'i Jaona dia hoe rehefa iseho izy, dia ho tahaka azy isika. Dia ho tahaka anao zay. Dia hanahaka anao zay. Izay rehetra manelingelina an'izany fanafan'izany dia miala amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra manahela an'izany fanafan'izany dia hozononay tsy ambina tsaketsina ampahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tahio Tompo ny fahafahanay mizotra araka ny teny amin'ny bokin'ny Hébreo hoe handroso amin'ny tanteraka. Ataovy eo amin'ny masonao ny tananao. Ndreto amin'ny masonay avereno, ndreto amin'ny masonay.
hibanjina sy hijery ianao hianatra anahaka akatahaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Da tsika tiaka mo tsara ho an-tompo a. Mazo toerana vetivety. Vavaka ho antsika rehefa avy eo a. Asa mbola miala dia afentsika hanao fiterana dia ame voninahitra ny tompo ny fataterana fotoana androany. Alleluia. Alleluia. Na ihany koa mianatra rehefa avy eo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka mpanahaka an'Andriamanitra isika, aoka angalatahaka an'Andriamanitra isika. Mety misy endrika na faseta mbola tsy ahitantsika an'Andriamanitra. Dia izay no mahatonga antsika entanina foana hamonjy an'ireny fotoana be da be isan'andro eto amin'ny asa fanompoana. Misy sekoly zao tsika ohatrany hoe latsinainy, talata, larobia, voamaraina. Dia fa maninona no atao voamaraina ilay sekoly a, maninona no atao maimaim-poana ilay sekoly a, maninona no misy thème atao ao anatin'ilay sekoly a. Ny anton'izany rehetrarehetra izany dia mba hahatonga anao voamaraina hisaintsaina hanahaka an'Andriamanitra. Amen. Dia ny sekolintsika zao eto a amin'ny latsinainy a sekoly mpamana olana, talata sekoly mpanasitrara, ny alarobia sekoly mpanambiana toetra, amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany eny amin'ny supérieur Analakely, deuxième étage. Ny anton'izay dia mba hahatonga anao ahafantatra hoe ohatrohatrany ahoana moa Jesosy rehefa miatrika olana, dia mila mangalatahaka anazy ianao. Ohatrohatrany ahoana Jesosy rehefa miatrika aretina, dia mila mangalatahaka anazy ianao. Mila mitady ny toetrany ianao hanahafanao azy. Zay ilay hoe fanambiana toetra, fanamboarana ny toetra isan'andro isan'andro. Dia mino aho fa anisany ho ataontsika tsy latsa-danja izany sekoly izany. Mety efa misoratra etsy ambony a. Misy an'ny seminaira mandroso efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo moa ilay izy. Luka 5:5 hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandroso ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azan-drandro. Amin'ny lundi de Pentecôte a, fa 20 ny volana May. Mino aho fa tsy miasa tsika ao anatin'izany a, amin'ny 2 ora eto amin'ny tranobokon'olona Analakely a, dia miaraka amin'ny pasteur Jao a, pasteur Rodolphe, pasteur Felana. Tô tsika tehaka mafy a ho an'ny tompo. Alleluia. Io ny fotoanantsika dia miaraka amin'ny mpidiera ihany koa tsika Bodikely Ministries, Vera 900, Yarlanto, Lionjota, Joariel. Alleluia. Raha tsy voateny ny anaranao dia atsofoy ao satria ianao koa hideran'Andriamanitra amin'io fotoana io. Alleluia. Ny azo ao tonga dia asiko eto hoe pasteur miamina koa ao. Alleluia. Satria za dia hidera koa amin'io. Dia ataovy ao koa ny anaranao, misy flyers ohatran'ity ho zarainao antsika. Dia rehefa azonao ilay flyers dia zao mba sosokevitra. Alaivo sary ilay flyers dia me olona hafa indray. Any e? Dia rehefa izy azo sary iny dia partageo any raha manao Facebook ianao dia partageo. Dia mba meo koa ny hafa dia asaivo manao ohatran'izay foana dia mepita iny a. Nefa rany any amin'ny olona 20 any iny a. Tonga eto daholo tsika. Alleluia. Azadino mitondram-bavaka ny kiroazantsika ny fianaratsoa mahitsy mazenga tsirabe spesiala be ny fotoana amin'ireny fotoana ireny. Dia mino aho fa mety amintsika izany fotoana izany. Izy milaza hoe tsy mety izany, tsy sa manangan-tanana. Dia manantena hitantsika tsirairay avy a voninahitry ny tompo. Dao tsika hitsangana re amin'ny zomantsika eto a amin'ny 4 ora zoma fanotrona na soadino a. Da injino ety anoloana aran-tananao raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao nanolotra ny ainao anay. Ianao nanolotra ny ainao amonjena anay tsirairay avy. Dia te angalatahaka izay tompo fa mbola takatray aloha dia hanolotra izay ato anatin'ny fonay manontolo izay. Satria anao fa manambara tokoa hoe tandremo ny fonareo mihoatra noho izay tokony tandremana fa avy ao ny havian'ny aina.
ny ainay mihitsy no menay ianao tompo androany amin'ny alalan'ny fanatitra fahafolokarena sakrifisy amin'ny fomba hita maso zany fa fantatrao ny ao am-ponay feny fitiavana anao dia misaotra rainy amin'izay tahinao ny tsirairay avy satria avy aminao ihany zany rehetrarehetra zany da io zay tsy afaka nanome ihany koa androany satria tianao izy ireo dia porifonao amin'ny fomba hita maso foana fa tahinao ny zanakao zay tianao dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Antoantsika hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra. avereny hoe manaraka sy manahaka an Jesosy. Amen. Rehefa avy nampianatra ny tompo dia nasainy nametra tanana teo faritra marary azy ny olona dia zitranina. Alleluia. Petra amin'ny faritra marary ny tananao dia tsika hivavaka sady anao tononkira-panahy ampiomano ny fonao kasihan Jesosy ny fahaza matahotra. Raisy le teny rehetra teo fa ny mamaika ny tompo tsy hoe ianao anaraka azy ao anaty fahasalamana fa ianao manahaka azy aloha avy eo manaraka anao amin'izay fahasalamana sy izay mety ho etahitanao iaina fiainana tomombana sy feno ahatonga anao mba hiteny hoe sambatra manana an Jesosy. Ao fahalohany tananao fa za mbola petraka amin'ny faritra marary ny tananao dia fahafoany tananao dia resao Andriamanitra tompo ianao ny manasitrana ianao ny tompo ny fanasitranana ianao ny mpanasitrana ianao no ny kapohana Jesosy ary vokatra izay tiakapoko izay dia afaka manantena fanasitranana ianao no le fonina teo amin'ny hazo fijaliana ianao no nanao ny fomba rehetra mba ho voavela heloka ary koa voalazany Salamy 103 hoe misaoran'i Jehovah ary fanahaka ary izay rehetra tao anatiko misaorany anarany masina misaoran'i Jehovah ary fanahaka ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra izay namela ny helokao rehetra sy nasitrana ny aretinao rehetra. Tompo amin'ny fonainao nambaranay fa tianay mba hositranonao zay. Amen. Sitrano ao tompo Deus sitrana anasitrana tokantrano Andriamanitra andro hafa hoeto ampilatana tompo tokantranonao afao ao tompo Deu afaka Kasih ni ejinau ni fiainaku Tumpu yang naunui tarainaku Si chanwa o tumpu
Aminao no hitidrian'ny fonay. Aminao no andrandray ny fanahinay, ny fanantenana rehetra, ny rehetra mombanay. Raha marary zay dia any aminao Jesosy no mitodika. Ianao no afaka mikasika, ianao no afaka manasitrana. Ireo olona be dia be tato amin'ny tiasa fanompony ity, izay nijoro olombelona fa sitrana dia ianao avokoa no nanao an'ireny. Raha sendra olana sy fahasarotan'izay dia any aminao zay no mitodika. Rehefa misy zavatra mandatsaka ny ranomasinay dia any aminao zay maneho ny fiankinanay aminao. Raha misy zavatra ohatran'ny tady tsy ho zaka, any aminao zay no mitoraka, ary any aminao mandrakizay. Tsaro zay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao androany Jesosy. Zavela hiala eto izy hoe mbola manaintaina na mbola marary. Feno any amin'ny fanatrehanao mazava ny teninao, tianao zay, ary zay koa teny milaza hoe tianao zay. Tsy miankina amin'ny zavatra mitranga, tsy miankina amin'ny zavatra miseho, tsy miankina amin'ny zavatra azo sy tsy azo, fa ny fahatsapana lalina hoe raha tsy nidiny ianao dia very zay, raha tsy namonjy anay ianao dia tena maty zay. Tsarovy amin'ny famindram-ponao ny fivoriana androany, tsarovy amin'ny famindram-ponao ny zanakao rehetra amin'ity tolakandro ity amin'ny anaran'i Jesosy. Taovy amin'ny faritra marary ny tananao, amin'ny anaran'i Jesosy no hanononako, mandraisa ny anjara fanasitrana avy amin'ny Tompo. Sitrana amin'io areti-po io ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona ratra tany amin'ny lasa, mety nisy olona nanapodika amin'ny fiainanao, nandratra anao, nampanantenanao ny zavatra rehetra fa namadika anao, mety nanimba mihitsy ny fijerinao, androany sitrana ianao amin'izany. Ny Tompo sy mpamonjy anao ny teny, fa tsy ampafiry ny zavatra tsara ho asehony eo aminao. Zay mety ho lalan-tsarotra ny lalovanao atreto, trakavo avao, tsangana, mandrosoany amin'ny tanteraka. Ho anao zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ianao ho sitrana amin'ny lasanao, ary aoka ianao tsy ho voazo ny tanana ny lasanao. Eto ny tanan'Andriamanitra hanapaka an'izany. Tsofina rano sy tononona ianao ho sitrana hiatrika ny androany, hamaritra ny rapitso amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy amena raha ianao zay olona zay. Aoka ho sitrana amin'ny fiainam-panahinao. Aoka ianao ho afaka amin'io fahazaran-dratsy, mitady hamodika ianao io. Tsy ambinina io amin'ny anaran'i Jesosy manomboka androany. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Iza manatrika eto, kamokamo mamaky baiboly ianao, fotoana androany maraina. Anampy ianao ny Tompo, anampy ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hitombo ny fotoam-pamakianao teny, ahafahanao miombona amin'Andriamanitra ao amin'ny teniny ny anaran'i Jesosy. Misy olona eto tsy mahavita mivavaka, androany maraina ny fotoana ny rendez-vous-nao miaraka amin'ny Tompo, ho ao anatinao ny vesatra sy ny fahatsapana, te hivavaka, sitrana amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninina aretina sy fanaintaina sy fampahoriana manjoanao koa eo amin'ny vatanao, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka amin'ny pasteur zay manatrika eto, to dia miara-miasa sika, manangatana azafady zay ametran-tana to dia manantona amin'ny pasteur, dia toisitsika ny hira, sitrana ho Tompo. Halleluja. Atsangano ny tanany zay mangataka fametran-tanana. Ataovy ambony azafady.
mazahotoana vetivety hoe zafady mipetraha daholo hoe manangatanana zay mbola manketahita ho ametrahatana fa misy pasteur efa asainy tompo mandeha reny a mbola misy ve tompoko iza tamin'izay fa nentina mba afaka teo nametratanana no nandre maivamaivana ny zavatra niova misy fahatsapana afaka le izy na nanomboka afaka mba tsangano tananao hoe avy antsika ny voninahitra fa ho an'ny tompo zany misy vavolombelona zafady pasteur sandratra micro zafady tompoko hoe zafady vetivety menany pasteur tsangano ambony ny tanan'izay mandre hoe afaka le izy miasa Andriamanitra mantsy amin'ity takarivo amin'ity tolo-akanjo ity itsy ambony itsy pasteur zafady misy anankiroa aloha hitako zay ny hitako aloha misy caméra afaka manaraka ve ay ndao mirava voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no hijoroako vavolombelona androany satria nanatrika fotoana teto tamin'ny lakamisy dia voaton'ny pasteur tao anatin'ny vavaka fanafana ny aretina nitaizana hatramin'izay allergie rinite allergique dia nanomboka tamin'ny lakamisy alina tsapako tsy niverina tsony le izy hatramin'izao tena voninahitra ho an'Andriamanitra anao ny voninahitra Jesosy fantatra tsara mihitsy zany rinite allergique zany fa zay sy pasteur dolo fa tena ho an'izay mpanaraka émission taloha fa ny miaraba minaran'i Jesosy dia mampay ahoana raha lafa dia fa manafaka ny tompo e manafaka Jesosy tiaka mafo an'Andriamanitra hitanareo a tsy ny ampelantanan'ny olona voan'ny rinite ny fanasitranana izy ary tsy mahay manasitrana ny tenany fa Jesosy no mahafantatra ny tokony ataony ara-potoana zay sitraniny eo a dia afaka alleloia fa volombelona zafata be resaka be voninahitra n'Andriamanitra rery ihany nijoroako vavolombelona eto nametrahana tanana teo any dia vao maika maivana foana ny fiainana sotra Jesosy inona maivana zafata ray aman-dreny ny fiainako manontolo fiainana mihitsy voninahitra ho an' Jesosy tia fa mafo an'Andriamanitra fa Andriamanitra no ambadika izany averena Jesosy o mahery anao amen voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa rehefa nametrahan-tanana narary ny hémorroïde efa taona maro be mihitsy a dia rehefa nikasihana teo a dia tena tsy henoko tsony mihitsy le izy amin'izao so dia asiana le vitan'i Jesosy io vitan'i Jesosy io asika le anankiray ripanao croisade malala isany isa roa telo ino zany avereno 1 2 3 4 mba miteka ho an' Jesosy ne dikan'izany nareo kosa e halleloia sotran'i Jesosy mbola misy ao aizy azafady tompoko voninahitra an' Jesosy fa misy fotoana visabisa zao na zao teo moa zany azo marary mamanay dia lasa ohatra misy kely ohatrany hoe tsy contrôleko le izy ohatrany hoe matahotra foana hoe raha maty eo mamanay ohatrany lasa mandalo amin'ny saina ihany zany za maha-olombelona dia ohatrany misy panika kely zany nefany a nametraka tanana ny mpanompon'Andriamanitra teo tena reako mihitsiny tena vao tena ohatrany hoe ohatry misy zavatra manarina tena mamay sady mangatsika dia tena maivana voninahitra ny dao tsikika hoe halleloia amin'ny anaran'i Jesosy tato mivoaka ato misy zavatra ohatran'ny mazefatra tena tsapako hoe mazefatra le izy ary mora sosotra sy mora tery zany indraindray rehefa micontrôleka le izy fa tsy vitako fa teo a tena tsapako ohatrany misy zavatra ny ala tato voninahitra ny eo an'Andriamanitra voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa isan'andro marary be foana ny kiboko dia mangatsiaka be foana dia nametrahana tanana teo dia afaka le izy halleluia
zay dia rahin Jesosy, dia rahin Jesosy. Tikiteka mafy tsara ho an'ny tompo. Misy taony Jesosy mivavaka ho ana jambo, nametra tanina indray mandeha. Dia me mahita ve me manomboka ao izy dia mipetaha amin'ny faharoa. Raha misy olona eto mahatsapa hoe za pasteur ohatrany mba asio fanondrony iray, dia tonga vetivety dia atao fanondrony ihany fa metra tanina fa tokony mialeta ianao maivamaivana tsara. Sy tokony mody miaraka amin'io zavatra manjoanao io ianao. Manatona vetivety dia ho ataony tambabe eto ilay izy. Alleluia. Manatona vetivety raha misy ray na roa na telo. Raha tsy misy tonga dia raikitra amin'ny fiterana. Efa jereo tongotra efa lasa. Tsisy eny ary. Sitrano Sitranoa,
tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Inona le narary dia nanahoana tao aorianany vavaka? Le narary ohatrany hoe karazana angoisse zany le izy dia teto amin'ny foko teto misy ohatrany marary. Dia tamin'ilay vavahana teo ilay izy ohatrany mbola henoko manitrina fa le temps hoe izany andro hijoro vavolombelona saika tsy hijoro satria ohatrany hoe mbola tsy henoko ilay izy fa le temps zany andro hijoro vavolombelona dia afaka ilay izy. Voninahitra an'i Jesosy. Inona ny ianao? Ao masoko no misy zavatra mivody dia maharary. Dia ny vavahana ilay izy dia henoko fa azoazo efa mihaino. Mba tiaka mafy an'i Jesosy tsika. Nandray za teto misy marary. Dia rehefa nametsahana tanàna teto izy dia mbola tsy afaka. Dia nakaty pastera dia nametsahany dia mbola tsy afaka ihany. Dia nametsahany mbola tsy afaka ihany. Nametsahany mbola tsy afaka ihany. Dia farany hoe eto ihany aloha eto mbola misy. Dia nametsahany izy dia afaka amin'ny farany. Jesosy. Dia ozy dadanay hoe rehefa amin'ny latsinainy ozy manao radio. Dia ozy hoe aloha any amin'ny pastera dia nakaty amin'ny pastera dia sitsana ilay izy. Tiaka mafy an'i Jesosy tsika. Eny tsara ne mipetan'ilay pastera etery afaka sa tsy afaka? Tsy afaka. Neta tamin'ilay pastera botabota teto afaka sa tsy afaka? Tsy afaka. Tovy ihany ilay pastera eteto tsisy mahay manafaka. Fa rehefa Jesosy miasa. Jesosy no ilainao. Halleluja! Ndao tsika iorakoraka mabe ho an'i Jesosy. Manasanao hitsangana ho asisika fiderana. Ndray mandeha. Tao tsara amin'ny fifalianao. Anarakanao, anahakanao. Halleluja! Tiaka mafy an'i Jesosy. Sy faly rehetra ao kiorakoraka mafy an'i Jesosy. Misy olona nandray ve androany? Misy olona faly ve fa tena tenenan Jesosy androany? Halleluja! Ndao tsika hideran'i Jesosy ary. Ao fahafantarantsika. Tenana Jesosy mahery. Izy asiorokoraka ho an'i Jesosy. Zovy mavita maresy ny fiainantsika. Zovy ty lehilahy mavonjy ny fanahy. Jesosy izy mpanjaka tompony laky. Izy nasindra mandala dia olo mivavah. Lehilahy mahery tompony izy no Jesosy. Lehilahy malaza tompony lahy mpanjaka Jesosy. Lehilahy mahery tompony izy no Jesosy. Lehilahy malaza tompony lahy mpanjakana. Ataovy ambony ny tananao an'i Jesosy. Zovy ty lehilahy mandalo amin'ny tanàna. Zovy ty lehilahy malaza mifagagany. Izy mpanjaka tompony laky. Izy rasindra mandalo olo mifavaly. Lehilahy mahery tompony izy no Jesosy. Lehilahy malaza tompony lahy mpanjakana. Lehilahy mahery tompony izy no Jesosy. Lehilahy malaza tompony lahy mpanjakana. Toerako no fahafantarana ho an'ny tompontsika. Asiorokoraka mafy an'i Jesosy. Laza hoe tena sy laza ho anao tompo. Tena sy laza ho anao ery sy aza mandraky izany.
Jesosy no tao ambadiky reny zavatra be dehibe reny. Ary izy ny ao ambadiky ny zavatra rehetra mitranga sy miseho ato anatin'ity iraka sy asa fanompoana ity. Ary izy no membonahitra omaly sy anio ary mandrakizay. Zava-po n'ity fivorian'ity Jesosy. Raha tsy eto ianao miaraka aminay. Ampifalianao zay tao amin'ny fanatrehanao. Amin'ny teny. Amin'ny vavaka sy tsodrano, amin'ny faminaniana teny fikasana. Amin'ny fanitsiana. Ary indrindra mikasika amin'ny fahagagana. Amin'ny fanasitranana. Averina aminao voninahitra. Fa mendrika anao voninahitra. Anao rery ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ty misy zavatra mba hangatahako. An'izay mahay misioka. Ny anao moa, izay mba farafa haiko. Hanao foko mantolo misy namako ve. Ndao tsika isioka ho an'Andriamanitra faran'izay mafy. Isa, roa, telo. Sambatra be nareo mahay an'izany. Ty kosa hainy rehetra iorakoraka ho fifaliana be amin'i Jesosy sika ny amin'ny androany. Isa, roa, telo. Ty manaraka ty indray itehaka ataontsika tsikelikely ohatry zao ao dia memafy izy andaso aloha nareo kosa avy aloha mba nazava le izy. Isa angamba ny asiana ritmika kely manjary misy fa mba miaraka. Isa, roa, telo. Sotra anao zay ray aminaran'i Jesosy. Sotra betsaka tena misotra Jesosy. Tena sérieux misotra rea. Misotra. Raiso tsodrano zay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ilay antsoina hoe mpanaradian'i Kristy. Manahaka an'Andriamanitra amin'ny mazanaka malala. Mahita fa ho tehirizin'Andriamanitra ny fisokafa amin'ny masonao. Ibanjina sy hijery an'i Jesosy tombo sy mpanefa amin'ny finoanao. Afahanao mianatra manahaka sy makatahaka azy. Ho marina aminao ny teny tompo hoe ny zanaka tsy manao na inona na inona afa-tsy izay hitany ataony rainy. Mandehana ary zanak'Andriamanitra tiana. Mandehana ary zanak'Andriamanitra arovana. Mandehana ary zanak'Andriamanitra ombana. Herinandro vaovao no sokafan'ny tompo. Miaraka amin'ny famindrapony. Miaraka amin'ny fahasoavany. Ombanao an'ilay Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana fa tsy ho raraka zany ianao. Mpandresy ianao. Tsy resy zany ianao. Tafavoaka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Namasa sy Manankely avy Nazareta. Amen. Halleluja. Zareo reo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo amen. Azadino misy ane flyer sakely iny hoeto any aminao saintsaino eto ambavaka indrindrindrindra dia amin'ny lundi de Pentecôte raha afaka ianao zany efa mahita fa afaka ianao rasone atoko afaka amen. Alleluia. Hitanao tompo. Tany Jesosy tia kamatsika ho an'ny tompo ary.